mamesatra ny lohana io any ka mandre any zay meno any zay fa tsy hainy itsony makatony tenao ary de zany indrindra ne Jesosy ny angatanay aminao hoe ny fivoriana tahaka zao atreo feno ny fionana fivoriana masina mba tsy ho araroaparatsiana ka hoalan'ny fananao de zany indrindra tompo ety am-piandohana no angatanay famindrampo eto anatrehanao ny am'izay rehetra mety tsy fatanterahanay satria tena mahatsiaro ange zay Jesosy hoe be ny fahotana vitanay na tamin'iny marain'iny ihany ary taony mety ahatezerana ny alahelo de reny lasa efitra tsy hahafahanay mandreny feo anao de lasa rera maina fotsiny zay miazakazaka isan'andro nefa tsy mba mahita vokany amin'ny fanomponanao fa am'izao zoma fanavozana zao zay tena manapa-kevitra mandrakariva mba iova ho amin'ny fanavozana ny saina ampianaro ny sainay Jesosy anaiky ny fampianaranao ary torotoroy ny fovatonay ho tonga fonofo mba haniriny ny teninao reo ny vahoakanao amin'ity andavanandro be ty Jesosy mahafohy fotoana miazakazaka tonga eto androany mino zahay ary mino fa ataonao samy hafa mihitsy ny anao ny manompo sy ny tsy manompo anao Jesosy fa nandia tongony tonga eto ary na ny fianon'ny onjapeo na any amin'ny Facebook any ny fanokanany fotoana fotsiny anokana eniny feo anao de ampy anova ny fiainany zany Jesosy ary amarino amin'ny teninao androany hoe nandefa ny teny koa mba asitra na azoy anao de engany hita fanasitranana zay rehetra marary ka mienony zao onjapeo zao na meno mivatana zao fampianarana zao ary zay rehetra manana olana de ao anatin'ny teninao de ahita vahaolana izy fa araky ny teninao mantsy hoe ny teniko ianao de aina ho an'zay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetrarehetra ko aviara Jesosy misy andrata feno ianao araky ny habean'ny voninahitra ao fa vonikeno anao izahay de raha kofy amin'ny rahanao mihitsy ny fotoana rehetra mba tsy hanana satana fahefana Jesosy na iza toerana andrenesanay ny feo anao de hiasa mahery any Jesosy ny teninao ka anova ny fiainana tsiraray avy mba ho voninahitra ao izany sotra indrindra Jesosy ndreto zahay miona sy tafavoreto mba te hanakambana ny feo anay am'ireo anjely any an-danitra any na de tsy mahay tahaka amin'ny fanaon'izy ireo ary zay fa tsotsotra ihany eto am-pitsanganana raisy Jesosy ny fideranay anao fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enike mivonahany tany rehetra amen petraka isika rehetra 500 ry tompo ny tany maina ny toerako de ekipy mihitsika angataka hoe midina ry andonaina ho ao anatiko de tsy ataontsika tahaka ny mahazatra ary efa andresaka foantsika teto hoe na ny famakinany salamo ary de tsy atao tahaka ny fahazarany zany de ny zoma fanavozana koa misy foana rehefa zoma milaza eny ihany zay raha tsy misy fa ndray misalasala be nareo fa misy foana ny zoma fanavozana de milaza foana amin'ny onjapeo zay raha tena misy ny tsifisiny tsy voatery olazainao amin'ny radio foana zany hoe misy ny zoma fanavozana zay zany de tsara fantatsika fa tsy misy hoe tsy voatery sport be foana hoe zoma fanavozana sy fampiorenana tsy voatery misy an'zany fefa isaky ny zoma ariva zany de misy foana na eto koa na tsy eto de be da be raha mandreny efa nasaina efa maro zany izy ireo misy dadarabe ny vafoany efa lasa pasteur asaitsika eto izy misy ihany koa sady dokotera amin'ny pasteur de asaitsika eto koa izy zany hoe ao anatin'ny zoma fanavozana zany de misy karazan'olona maro de sady amin'ny pasteur azy amin'ny dokotera azy de afaka sady manontany ianareo amin'ny pasteur azy manontany amin'ny dokotera azy de ama hoe dadarabe ny vafo azy de malala zavatra maro koa izy atao amin'ny fanompontsampy de afaka manontany azy keo nareo de ohatra zay daholo zany ny atao hoe ny olona tonga mifamezivezy eto amin'ity toeranyty zay zany de fa resako melo tsy voatery hoe za foana zany no eto fa mezaka tsika mitady namana hafa koa satria zarazana ny samy hafa ny fameza-pasoavana ny zavatra angatahana fotsiny de hoe tokony mitondra taratasy stylo foana iza zao mitondra taratasy stylo tsangano an-tanana eny toboka sotra toboka raha lasa safidy raha aveo mba makateza vady any satria misy taratasy hozaraina koa raha aveo izy aloha ny tsy mbola nanana andray aloha an'le fanapahana oziny tsangano reny tanany tokony efa vitsivitsy isa tsy maro be oatra ny talotsony kosa mba tsy maro be tsony izany tsy nanana an'izay
sagnano hoe ny tanany azavady avy eo ramatoa hoe nisy an'ilay fanapahana oziny iny mba tsy hanelingelena fa rehefa afara masy to dia mirava dia tsy tratra tsony dia misy an'ilay isaina iny rehefa avy eo ao safidy mba isaina keny isan'ireny olo ireny isaina keny isanareo tsangano ny tanan'le mbola tsy manana le fanapahana oziny le photocopie fanapahana oziny dia enarany reny dia misy fotoana amin'izay fanapahana ozina rehefa eto dia rehefa avy eo afaka photocopiena izy zany tsy eo anatiny dia esafotsiny aloha rehefa avy eo ianareo dia afaka photocopiena ianareo dia anaovana photocopie vetivetika ianareo rehefa avy eo dia satria mantsy izy fotoana fanamana tanteraka an'izay tsy ovena izy tsy tonga ao anatiny afabaraka zany ianareo daholo dia avy eo jereny ramatoa miandalanao fa tsy tafiditra anaty entana andray zany izy satria matevina be le izy dia tsy nalefa ao fa manjary miforiporitra dia tavela ao an-trano zany androany iarahantsika amin'ny pasteur Arlanto mosa Irlanto Harilanto pasteur Harilanto aveny Andavamamba dia manana zavatra ho zaraina sy fijoroana vavolombelona ihany koa tsika raitsika mitehaka mafy be aloha izy ataontsika mafy tsara manasoana itsangana pasteur izy no pasteur Harilanto aveny Andavamamba finoana izay fa tsy fitiavana Andavamamba finoana izy aloha no mahita an'izany Andavamamba zany nareo ny Andavamamba fotsiny le resahako efa teny Andavamamba daholy iza mahita ny FPVM Andavamamba nareo ay vitsivitsy dia iza ny tsy mahita an'izany Andavamamba fitiavana zany finoana zany reny pasteur mbola tsy nahita dia visy fotoana any amin'ny faraparany manoro anareo izy aiza koa mba ahafahanareo manoro satria mila mahafantatra zany tsika misy olona manontany hoe aiza misy ny inona moa ny FPVM ramatoa azafady ramatoa mba antany fa mandefa ny radio tokony efa andeha mivatana mantsy dia mba mila mahalala an'izany daholo tsika rehetrarehetra dia izy nitondra fampianarana ao antsika zany rehefa avy eo izy zara ao antsika ihany koa ny fijoroana vavolombelona dia tsara ny mampafantatra fa raha samy amin'isan'ny pasteur zany marina mety taterindrina izy ny pasteur fa anisan'ny rahalahy efa zokany efa tany ambony tany moa ianao zany anisan'ny taterina izy ambandry pasteur Herzory pasteur Romy reny zany tena efa zokinay zay efa taty an-tanana andrano vao nahafantatra an'izany FPVM Masdadarandrena atoandro zany fa reny zany efa zokiny be tany aloha dia zay koa anisany nanasana azy manokana hoe mba ahafahany mijoro vavolombelona sy hoe ahoana koa ny nahafahany tahiry ny finoana hatrany ambony avany ka hatraty ambany aty zany efa taona maromaro zany efa 20 taona mahery any hoany dia ilaina koa ny fijoroany vavolombelona hoe zao ny tehirizako ny finoana zao ny zavatra nataoko dia zava-dehibe zany be dia be mantsy pasteur ny olona tokanana androany dia mandeha kely ray volana mafana herintaona tsy hitantsony izy rehefa avy eo fa rehefa avy eo anao mba hizara hoe ahoana ny tahirizana an'izay finoana izay mba hahatonga ny hoe hatratra 10 taona 20 taona aty aoriana tianareo fantatra ve zany secret zany aloha ilaina fantatra zany ny sasanao tsy mamaly tianareo fantatra ve zany secret zany tompoko za tena tsy mety amiko mihitsy le tsy miresady tsy eny tsy dia tsy fantatra ntsony hoe eny ve sa tsy mba tsara ny alalantsika an'izany hoe inona za zao andray noty petraka mihitsy indray androany mianatra hoe inona zavatra ho zaraina dia inona le tsy hoe rehefa pasteur dia lasa mahay be fa tsara foana mianatra mifameny foana dia za miangavy anareo raha mbola misy foana ny fotoana laka misy eto misy fampianarana larbi misy zoma misy tongava foana mianatra tena ilaina ny fianarana fa ringana ny olona nohony amin'ny tsy fahalalana izany ka dia misaotra n'Andriamanitra lehibe itsangana ivavaka tsika dia meko amin'ny pasteur avy hatrany ny fotoana rehetra mba hanana ny fotoana lavalava satria mbola isy fandroana devoly rehefa any amin'ny farany vavaka itsika fahaly be nge zay Jesosy manana zoky rahalahinay efa ela ny etezana tamin'ny fanompona dia zany indrindra no anisan'ny fantenanao azy androany ampafantatra nay ny lalana tokony izorana zay Jesosy zandrizandry taty arina tena mba te halala mihitsy ary ohatra manokana tena liana mihitsy hoe ahoana reny rahalahy reny firitaona zany reny dia efa nanomboka nandray anao dia ahoana ny tehirizan'ny finoany na ahafahany mijoratra amin'ny farany tamin'ny fanomponanao fa maro ane zay nitokanana zay Jesosy maro raha nisan'ny tokanana efa manarivony amanalina raha mpiandry fotsiny zany nefa maro tamin'ireny koa nefa nirarakopana misy nefa miverin-dalana fa misy koa nefa niezaka nanondiana fa androany Jesosy mangataka mihitsy zay mampianaranay ny sitraponao marina alalanay Jesosy hoe inona ny tokony ataonay inona ny zavatra tokony hofantarinay koa amin'ity androany ity io ny rahalahinao tendreo ny vavany aza velay laza afa-tsy zena ambaranao rery ihany
ary mifanamasinao mihitsy no anokatra ny molony ary ny sofinay koa ampandrenesy tsara ny feoanao misaotra indrindra Jesosy dia misy andrata feno araka ny abean'ny voninahitra ao terany mandrak'izay ny anarinao masina amen. Mahazo toerana ray metsika amin'ny pasteur Arlanto avy hatrany ny fitenenana. Misaotra tompoko mameno fitenenana dia ho ampitomboana ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga dia ataontsika dovomanga krija vola izy tia tonga dia mivoamasy mipitsirina moa filazana azy zay vava te hanambara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra nareo koa sofina te andre izay afatr'Andriamanitra ao anatin'izay. Ya dia faly miarahaba koa amin'ireo namantsika zay manaraka amin'ny radio satria mety tsy afaka izy fa manaraka any amin'ny radio any amin'ny tambajotra tserasera koa misy namantsika manaraka tena manaraka any ampitan-dranomasina any dia kopakopa tanana ho an'ireo namantsika any atokantrano sy any ivelany sy any amin'ny toerana misy azy rehetrarehetra any ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay. Ndao aritsika tonga dia iroso avy hatrany alohan'izay nefa dia ohatrany te hanambara ary havana. Te aprisika moa zany ny filazana azy. Rehefa manao zavatra ka tsy azahoanao tompony dia aza manao. Aloha aza manao rehefa tsy azahoanao tompony. Tsika zany zao tongeto inona zany zao ny tombony azonao dia tokony tohizanao anay amin'ny rahalahy zao inona zao ny tombony azonay raha azonareo tsara ny tombony azonay. Tonga dia ny soratra masina mamaly hoe sambatra manome noho ny mandray ary ho anareo. Inona zany zao ny tombony anareo? Voajeren'ny masoko izy dia maninona izy ny tompo? Anasoa azy ho tahina ianao miditra, ho tahina ianao voaka dia efa maninona zany tsika? Efa mahazo fitahina satria nahoana? Satria afoy zavatra ho an'Andriamanitra. Ahoana namantsika izay manaraka any amin'ny radio any dia ahoana ny tompoko ny tenin'Andriamanitra? Sambatra amin'ny malahelo am-panahy. Resaka lahelo am-panahy nge zao atongavantsika zao hoe mangetaheta ny fanahy mba ho fikisana satria rehefa noana io dia mety ho sozanina ao anatin'izay dia ho an'ny namantsika manaraka any dia sambatra koa nareo mangetaheta satria hoy ny tompo hoe izay mangetaheta no ampisotroana sambatra koa no izay mitady io no ahita ho ny tenin'Andriamanitra ka dia isaorantsika ny tompo zany alohany rehetrarehetra nefa ndeha anao hira anankiray tsika hoe tompo mba te eo aminao ny olonao fionana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetrarehetra ary izay mirahalahy itsika rehetrarehetra koa aloha tsy mivoreto raha tsy araka amintsika Jesosy satria any aminazy daholo ny lakile rehetrarehetra dia efa nitarika ihany tsika teo ndeha ho ataontsika izay hoe tompo mba te eo aminao ny olonao menara mba mikipo mivava mihira zany alaivo mihitsy ny tsirolire oto voatra ny azakazaka lavitra ianao iona amin'Andriamanitra eto hoe mangetaheta dia amin'izay tsy very le fotoananao, tsy very le anjaranao rehetrarehetra fa azonao zay tombony aminao dia amin'izay tsy maty antoka araka ny teny tany amin'ny voalohany hoe aza manao zavatra zany ka tsy mba azahoanao tombony raha tonga eto zany zao ianao dia raha za miteny zay mahatonga amin'ny pasitera ny teny raiso ny note raiso zay rehetrarehetra ho avy ny fotoana anankiray ampianatra koa ianao any ambanivohitra any amin'ny fitendrin'Andriamanitra ho avy ny fotoana anankiray ho lasa pasitera ianao mety zany lasa ho mpiandry ianao lasa ho mpampianatra ianao lasa iraka ianao isika mantsy tsy mba naman'izay miembotra ho ny tenin'Andriamanitra mpampianatra sekoly dia ianao mety ho lasa mpaninona ianao hitarika sampana ianao arinao ilainao daholo ny zavatra rehetra raisiny noty tsangantsika rehetra tompo mba te eo aminao ny olonao tompo mba te hiaona aminao ny olonao ka ny orando ataona ampombai ny tenina ny fanahinao irao aminay zay mitalao mba voky sozavatsoa ny mangetaetana mba voky sozavatsoa ny mangetaetana. Nisy fotoany Jesosy riavana ny teny taman'olona hoe manahoana ianao zay mirahalahy zay mitarika eto te anontany ianao manahoana efa ao tsara ve ianao efa mifantoka tanteraka ve ianao iona amin'ny tompo Andriamanitra ao araka ny teny miomana
iona am Jehovah Andriamanitra ao ry Israely ho averintsika izay iry zay a dia aza atao tahaka ny ranao azy teo. Ataovy mihitsy ianao maniry ny arem-panavany aminao satria fotoana tahaka an'izao anao mangina Andriamanitra antsika. Ampianarany atsika, ampitrakany atsika indray dia avozony koa tsika dia ampioreniny tsara indray a amin'ny andro manaraka rehetrarehetra. Tompo mba te hiaona aminao ny olona ka ny orango ataona hampombai ny tenina ny fanahinao irao amina izay mitalao mba vokiso zavatsoa ny mangetaetana mba vokiso zavatsoa ny mangetaetana. Vavatsika tompo. Ianao Jesosy dia nilaza fa zao rehetra zao dia ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Matsiaro sady zay ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana zay nangatanao rano, mba omeo rano aho hosotroko. Dia nandeha niresaka rehetrarehetra. Dia hoy ianao tam'izay hoe zay misotro ny rano ty dia mbola angetaeta, fa zay misotro ny rano omeko azy tsy mba angetaeta mandrakizay. Ndreto zay Jesosy mangetaeta ny arem-panavany aminao, mangetaeta ny toromarika avy any aminao, mangetaeta ny torolalana avy aminao, mangetaeta ny iona aminao, mangetaeta ny ahita ny aretsoa avy any aminao. Ka dia misaotra indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao ka ndreto zay manao zany ery zany te iona aminao zay Tompo. Ka mba mangataka amin'ny fananao masina, tanteraka andrakotra efa nanandrakotra hatrany amin'ny fanomboana fotoana ianao, mbola andratroka izao fotoana izao satria tsisy miafina aminao zay rehetrarehetra. Hitanao ny any anatin'ny eritreretra ihany, hitanao ny etaetana rehetra ihany, manana rano afaka etaeta ho anay tsy raha avy manatrika reto ianao satria ianao dia nilaza na dia ny volondohanao ary voaisako ny teninao. Fantatrao zany aminay tsy raha avy ka dia mangataka ny fanatrehanao feno voninahitry ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Amen. Maza ho toerana isika iroso avy hatranytsika amin'izay fampizarana moa zany a. Za koa ary mbola nangataka tamin'ny pastera hoe le fandarana ohatra zao a zoma fanavaozana sy fampiorenana. Misy zavatra avaozinao zany a dia misy zavatra ampiorenana tsara amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Vao niresaka Jesosy pastera dia tonga dia nahatsapa ary havana hoe misy fomba an'Andriamanitra mihitsy a hanavaozana sy fampiorenana atsika. Meko ohatra zao nareo a any amin'ny filazantsara ny Jaune tonga dia raisinareo aloha hoe filazantsara nampanoratona ny Jaune. Alohan'izay anefany a dia lolo jerevantsika ny Salamo 110 aloha ahafantaranareo ty resaka ty, mbola fampidirana ty a, mbola tsy dia tena le any ty fa fampidirana fampilendalendana angamba aloha filazana azy ao anatin'izay. Salamo 110 ny andinin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Salamo 110 ny andinin'ny 4 manao hoe manao zay ampatsiarovana ny fahagagana nataony izy, miantra sy mamindra fo Jehova. Manao zay ampatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Andriamanitra zany misy hetsika ataony mba ampatsiarovana ny fahagagany. Raha tadidinareo dia izao ny zavatra misy a atao amin'ny filazantsara nampanoratona ny Jaune ao a toko 120 ny andinin'ny 7. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaune toko 120 ny andinin'ny 7 dia zao le tantara. Jesosy efa maty zany, efa maty izy satria efa any 120 any zany zavatra zany. Dia efa maty Jesosy dia zao ny tenen'ny Petera tamin'ny fotoana io hoe andeha hanarato a. Jereo nge le soratra masina hoe andeha hanarato a hoy Petera. Satria nahoana? Lasa Jesosy, maty Jesosy, tsy fantany intsony ny toy andrehetrarehetra dia ozy izy hoe andeha hanarato a. No teneniny tamin'ny namany zany a dia inona ny tranga ozy nareo? Ahoana vakin'ilay teny ao? Ahoana ozy izy ny namany sasany? Andeha araka aminao zahay. Mpianatra zany
Petera miteny de misy namany ao de ozy izy hoe ozy Petera ndeha hanarato indray satria lasy Jesosy zany. De hoy ny namany koa hoe ndeha hiaraka aminao zay. Inona ny tiana tongavana, inona ny tiana hosariana ny saintsika rehetrarehetra raha vakitsika io tantara io de zao. Nanarato izy nandritry ny alina. De naninona indray izy? Tsy nahazo. Tsy nahazo na inona na inona. De tonga ndray Jesosy. Raha mandinika soratra masina tsara nareo aza diny fa ny soratra masina filazantsara reo de mifameno reo. Tadidinareo ngamba tamin'ny antso any Jaune Petera Jesosy taiza izy ny antso azy? Terimoro ndranomasina teny izy ny antso azy. De efa nataony Jesosy io tantara io tompoko. Efa anisan'ny fomba ny antsony azy io tantara io hoe arotsay amin'ny lalina ny aratonareo. De nahazo andramo be da be izy. Fa ny tantara hita vaketsika eto amin'ny 9:20 io de maninona? Efa tsy teo tsony Jesosy fa naninona io tantara io zany? Naveriny Jesosy io tantara io. Io le soratra masina vaketsika eo amin'ny Salamy 1:20 teo ny 2:104 hoe manao zay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Petera zany vao natsoan'Andriamanitra nanaova ny fahagagana de hatramin'ny aratony ary de navelany teo fa lasa izy nanaraka an Jesosy. Fa maty Jesosy de lasa naninona indray Petera? Adiny ny afatry ny tompo hoe atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, mandehanareo be da be ny nanafaran'ny tompo azy aminao Petera ny be da be ny tenen'ny tompo fa vao maty Jesosy de hoy Petera hoe ndeha hanarato ohatra ny karazana hoe fiverenan-dalana angamba raha azo resana nataon'ny Petera. Jesosy nefa tia azy naveriny indray le tantara. Zao mihitsy ny tenen'ny tompo rehefa vakinareo tsara io filazany tsara nampanratona ny Jaune hoe manakanina va ianareo. De ahoana ozy izy? Tsy nanan'izay. Tena sainy ny tompo hoe arotsay amin'ny arato. Nanomboka teo amin'izay me takatakatry ny mpianatra hoe ny tompo io satria tazany tery lavitra tery. Te hampatsiahanareo fa anisan'ny fomba fampiorenan'Andriamanitra ny finoantsika, fanavozan'Andriamanitra atsika koa de tsy ninona fa mifamerenan'Andriamanitra ny zavatra nitondrany anao. Na io aretina, na io olana, meko sary anankiray nareo, nisy an'ity dekona anankiray ity. Zao izy io nanana olana goavana be tany amin'ny tribunaly. Tena mety efa hoe naikabikahatra azy zany. Tsy tenitsika hoe fiangonana vaiza fa dekona izy aloha. De zao ny zavatra nisy. Tena netoraka ny tompo izy satria sady tsy nanambola. Nanantona pasteur izy, nanantona mpanompon'Andriamanitra izy, nitady vahaolana mba havonjeo mba hapio fa mpanompon'Andriamanitra mantsy izy io. Fa tsy maintsy misy zavatra hitranga amin'izany raha tsy mahita vahaolana izy. Izy raha teo tsy afaka de tena hoe niantso an'ireny le hoe avocat reny hiaro azy na mpisolo vava. Fa aneriny de nanantona mpanompon'Andriamanitra izy. Ny vahatopoko ny olana satria tsy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra zany rehefa tena miantoraka amintsika mijoro ao anatreny manompo azy hatrany inona ny tranga ozy nareo amin'ny mahadekona azy de varina teny an-dalana teny manao ohatra ny Petera hoe ndeha hanarato indray satria maty Jesosy. Ohatrany hoe vita teo zany varina izy tsy nanao asan'Andriamanitra, tsy nanao fanompona amin'ny mahadekona fa varina ny tady volatany tao anatin'izay. Ndra iandro 5 taona taty aoriana ozy nareo aza diny fa ao amin'ny tribunaly eo misy an'izany hoe dossier mivoaka zany. Tsy ahoana teo nisy nikitika le dossierny de nivoaka ny dossierny. Teo vao mipara retra, teo vao natao ohatra indray satria nahoana nivoaka ho azy le problème ny taloha efa niravina. Misy an'izany ao amin'ny tribunaly eo. Ary teto de tena asan'Andriamanitra mihitsy satria nahoana ndraindray tsika manao an'izany. Omen'Andriamanitra de manadino anazy, misy lalana sain'Andriamanitra tena adino izy ao anatin'izay. De anisan'ny fampiorenan'Andriamanitra teo de nanantona mpanompon'Andriamanitra indray aloha izy. Saorana an'Andriamanitra satria efa tamin'ny voalohany izy de nahita hoe zao ny nahavany olako verina tao amin'ny tompo indray izy niva ihany ny olana. Ry havana manatrika zao fotoana zao mifampizatsika, mampiorina ny finoantsika, mampitraka anareo koa anatin'izay fanaon'Andriamanitra io mamerina io. Ny olana indrindra le fotoana ny antsony anao. Atsangano ny tanana sao de mba manisy zany, indraindray zao natsona tamin'ny aretina
dia sitran'ny tompo dia averin'Andriamanitra. Ianao zao manangatanana aloha mba mbola pity nareo roa vavy aloha ny atsotsika androsa ety aloha ety tena ohatra zany zao hoe aretina tena goavana be dia van'ny tompo variana tendray dia io aretiny io mihitsy ny averiny. Ohatra ny ampetera hoe ity nanarato ny atsokonao ary tsy amin'ny akavanana ny aratonao aminatsony dia naveriny ndray tantara io rehefa maty Jesosy na dia tsy nalala ary fa nafinaritra tamin'io fotoana io dia zao ny zavatra nisy hoe niara-ny sakafo tamin'i Jesosy tamin'io. Ao ary angatantsika izy mirahalahy fitiny kely eny tompo. Sady mandeha nareo dia amin'izay tsy misy torony blanc-ntsika. Za pasteur tratran'izany za zao ny antsony Jesosy anahy sepitra. Zany ohatra ny asthmatique be zay dia le hoe tsetsina boseny artère ilany dia nisitraniny Jesosy izy io fa rehefa misy fotoana hoe tezitra dia matory amin'ny alina ka tsy mifamela eloka dia miverina sepitra indray na efa za iraka izao za zany zao raha miady aminareo ka tsy mifamela raha ray andro eo ihany fa raha vao miakatra 2 andro eo dia malemy mihitsy igosiko ray manontolo ito dia tsy afaka mihetsika dia tsy afaka tezitra mihitsy zany fa tsy maintsy mezaka mamela mba tsy hiverenan'lay sepitra. Raha vao hoe malahelo mihitsy zany na hoe mavesatra mifoko dia miverina le izy efa mariky ny fiverenan-dalana mantsy ny tsy fetezana mamela eloka na dia hoe iraka ihany ary. Dia za zao ohatran'izany hoe raha misy fotoana averin'i Jesosy amiko le aretina raha vao mitady angatsitsika dia zay ny mampatahotra hoe tsy mahatonga hoe tsy mangatsitsy miezaka mihitsy zany mba tsy angatsika mihitsy fa miroso hatrany zay ny anahy zay. Sotra tompoko zay zao ny amin'ny pasteur dia eto zany dia ho anareo zay hoe natson'ny tompo tany dia efa mba me mitandrina fa rehefa hoe hiala amin'Andriamanitra satria sarobidy amintsika ny vonjen'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana tamin'i Jesosy hainy mamerina an'io raha sanatry iny zany ty taony ty koa iarahantsika malala ao ny anabavintsika somary na fitinina ihany hitanao reo ny amin'ny fotoana za taloatra zao dia ambarao misaotra an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra moa fa mbola fitahian'Andriamanitra zany mbola nato izao satria za mbola fitahian'Andriamanitra no nato izao satria za tamin'ny taona 2004 narary tratry ny menazita célébral dia efa maty efa tsy niaina intsony zany fa mbola menazita célébral menazita célébral tamin'ny taona 2004 zany narary dia efa saika maty tratry ny menazita célébral dia noentina tetsy amin'ny omi zany hoe rehefa noentina tao amin'ny omi zany dia mbola nisy fitahian'Andriamanitra zany mbola nahavelona anahy dia mahatonga anahy ohatr'izao satria za zany tsy dia amina état tsony fa nalemy nandritry ny 3 taona nanomboka tamin'ny 2004 ka tamin'ny 2017 zany narary dia tao anatin'izay 3 taona nalemy teo am-pandriana tsy afaka mitsangana zany fa teo am-pandriana foana nandritry ny 3 taona dia nianatra nandeha dia rehefa nianatra nandeha moa zany dia lasa rehefa le eo am-pandriana zany dia le mitazona an'le asiana ceinture le superposé no apatoriny zareo anahy dia mitarika an'le asiana ceinture dia tafiakatra fa ny tapako ambany zany tsy nahetsika dia lasa io za tsy afaka mandeha tsara io zany tsy afaka mandeha tsara fa mitazona olona zay vao afaka mandeha dia ohatr'izay zany fa nanomboka tamin'ny 2022 moa za zany 2022 indray tamin'ny 2022 indray zany dia nisy nanonofy zany dia nisy narary indray ny tongotra zay tsy fantatra moa zany fa le mangidididy kely reny dia noentina tary amin'ny pasteur Stéphane dia rehefa tany amin'ny pasteur Stéphane nanaovana asa dia sitrana indray andro le izy dia ozy izy pasteur Stéphane hoe aiza ianao nianatra fa antson'Andriamanitra ozy izy io zany hoe efa fanondroany zany no natsona fa tamin'ny voalohany tsy nahalala hoe tsy nafantatra zany fa tamin'ny narary fanondroany indray zay vao nampahalalàn'Andriamanitra satria nanofy dia nanantona mpanompon'Andriamanitra dia hoe antson'Andriamanitra io zany zay fa tamin'le voalohany moa zany tena tsy nafantatra fa ny tsaroko fotsiny vao nahatsiaro tena zany teny amin'ny hôpitaly dia
baiboly no diadiavitra. Dia tao anatin'izay moa zany dia ny ray ao anatin'ny izay aretin'izay zany a, ray ao anatin'ny arivo velona raha velona ozy izy le dokotera lehibe tetsy amin'ny teo amin'ny eomi hoe ray ao anatin'ny arivo velona fa ianao ozy tena mbola velona ina dia mbola fitahina, mbola famindram-pony Jesosy zany a. Ary misy zavatra tena tian'Andriamanitra mbola nataoko zany a dia ao amin'le zanako. Ny zanako zany tena maditra zany ny zanako voalohany dia niteraka ny to zaza roa vavy izy dia tsy dia ireo zany le adidiny napetraka Andriamanitra na tonga na hoe mbola velona ina isahana an'ireo satria maditra le zanako a. Dia ny gadra namono sinoa zany sinoa tery amin'ny inona moa izy dia tery amin'ny tobora tsy mandrava dia gadra tao anatin'izany moa zany dia tena hoe tena ady satria le zanako io zany a raha maty le sinoa dia ny izay zany tena hoe tsy nanany nefa miady amin'le olona manam-bola le zanako zany vavy le sinoa maty satria ohatrany hoe resaka sarotam-piary zany le sinoa dia niady ry zanako roa dia voatsindron'le zanako tamin'ny le antsy dia maty. Fa raha ohatra ka hoe le mbola nanana basy le sinoa ka raha nitifitra le sinoa dia ny zanako maty fa mbola misy fitahian'Andriamanitra dia eo amin'le zanako izay zany madiditra dia lefa nigadra izy a dia atody miady amam-bato moa zany fa tena manam-bola le sinoa nefa izay zany tena tsy nanana tena faran'izay tsy manana fa eo amin'le tenin'le hoe teny pastera le hoe tsy manam-bola any anatin'le dossier zany fa dossier efa classé tena ny classé-n'zareo fa entina amin'ny sakosy ny vola miady amin'ny rehefa makao fitsarana zany zay a dia entina miaraka amin'ny 4 zany le sinoa dia entina amin'ny kitapony vola fa zay a tsy manana atody miady amam-bato tsy manana fa tena hoe tena tsy manana tena tsy manana fa nisy fitahian'Andriamanitra izay tena tsy hay fatarina mihitsy zany fa tena mahagaga satria teo zany dia tsy natato zany nivadika dia rehefa tsy natato nivadika dia narary fo dia miditra hôpitaly dia maty koa dia voatery zany hoe za rehetra zany sisa sy ny zanako roa lahy nefa mbola tsisy anasa fa mbola mpianatra dia teo no somary tena hoe tena teo no nametraka tamin'Andriamanitra mivavaka ny hoe rehefa mivavaka izay a dia zao mbola fitahan'ny avocat indray izay nangalarin'le avocat indray le vola kely hoe azo tamin'ny famangina zany a no mba nentina niady vola azo tamin'ny fahoriana tamin'le famangina zany nentiko niady nanafahana hoe anafahana an'le zaza zany a ho an'le avocat dia rehefa teo amin'le avocat nefa dia narotsaka le zanako le vola hoe arotsay amin'ity compte ity rehefa narotsaka tao anatin'le compten'le avocat le vola lazay mifadala indray ny zanako hoe tsy ny zanako ao zy adaladala dia nentina le numéro ty ny numéro nomenao anao ako fa ahoana no adaladala ny zanako le vola famangina io no nentiko dia tena mivadika le avocat fa ohatra nisy olona hafa olona tsy ampozina zany namonjy anay fa le avocat io zany a tsy tena tsy najanona zany le izy satria nylazay mifanangalatra ny volana indray izay nefa ny a dia ny hafarany moa zany dia nasehon'Andriamanitra ny voninahiny fa afaka ihany 3 taona raha sazy tokony ho 5 taona na hoe mijanona any tsy fantatra le zaza dia ny sazy azony a 3 taona fa teo zany nanehon'Andriamanitra ny voninahiny satria le avocat n'le sinoa tena mahay fa tsy name vola tsony zany le sinoa dia teo no lasa mivadika le izy dia vao nitraitena ny dossier an-zareo a dia teo no namonjen'Andriamanitra anay hoe lasa 3 taona fotsiny sazy ny azon'le zanako dia afaka izy efa afaka izy zany ao ary mazaho toerana
Ny antso de efa namaly ny antso ianao zany a fa piomana sahina le antso de mangata am' Jesosy ary aloha hoe kapoka mahazo ka efa natsangana angenao raha ny teninao efa tena nalemy firy-taona Andriamanitra tsy maminao sotapany zany a dia mangatao satria marina ihany koa le tenin'le hiraka satria ahoana ary ny azakazanao ny hiraka nga mipetrapetraka ohatra nay mpitandrina zao rehefa dia manakilema ianao mpitandrina dia tsy mahazo manao mpitandrina ao rehefa manana kilema ao anatin'izay dia mangata amin'i Jesosy ao ary ny anabavintsika ato angatahantsika androso ao anatin'izay hoe araka ny tenin'Andriamanitra tsy miala amin'iny ihany tsika le salamo farak 70 iny hoe manao izay hahampatsiarovany ny fahagagana ataony Andriamanitra dia misy tena hetsika Andriamanitra io fampiorenana antsika zany hoe sao dia variantsika dia angatahantsika izy tantara ao anatin'izay Ninandray zany ninandray zany dia zao resaka tokantrano dia nanambady taloha dia nisaraka tamin'ilay vadiko dia nisy problème be zahay dia nivavaka tao anatin'izay fotoana zay zany hoe tamin'izay anefa nanomboka nandray an'Andriamanitra zany tamin'io vadiko voalohany io hoe raha sitraponao Andriamanitra ka tsy anjarako tsony ty olona ty tamin'izay fotoana zay dia esory tato amin'ny fomba zay tsy takatry ny saiko dia kanjo tafala tao zay resaka mitsoka zany tamin'izay fotoana zay dia nanambady indray taty ariana dia anao dia nisy problème be zany tena hoe problème tena hoe mitovitovy amin'ilay problème ny ainako amin'ilay vadiko amin'izao zay moa koa ilay tenin'ny pasteur hoe averin'Andriamanitra ilay izy rehefa ohatra hoe ianao nanadino kely anazy hoe nanao fombafomba fotsiny ohatra ny anazy ao tao aorianan'izay zavatra izay dia ohatrany hoe fomba fotsiny mandeha any am-piangonana hoe mivavaka raha be dia mandeha mivavaka dia mivavaka raha koa dia mandeha mba mivavaka ka ilay zavatra ka tena tian'Andriamanitra zany tena iorina tanteraka eo anatrehana naveriny aminandray zany le problème amin'izao tsika amin'ny teny izao lasa le vadiko indray mbola mitovy amin'ilay zavatra nataon'le taloha ny zavatra nataon'le anankiray dia isaorana an'Andriamanitra moa amin'izao fa efa mety tonga saina zany izy manomboka efa miverina ao an-trano satria tena hoe napetrako teo am-pelatanan'Andriamanitra zany le fiainanay dia hitako zany hoe tena hoe misy zavatra tiany Jesosy atao amina dia ankehitriny zany azy ao isaorana Jesosy fa efa manomboka efa miroso dia isaorako be dia be anazy satria tena hoe nandalo ady sy fitsapana be dia be dia za kosa tena efa nivoady teo anatrehany hoe za tsy ferin-dalana zany na inkidona na inkiantra saorantsika ny tompo amin'izany mety manana ianao any fa manaraka mbola resantsika fa amin'ny fotoana manaraka rehefa mijoro vavolombelona dia tena entanitsika anambaran'ireny fa fampitandremana nge fijoroana vavolombelona fa zadintsika amin'izay zany raha misy namantsika mba mitovitovy endrika sy anantsika ireny dia efa haintsika mivahaolana hoe antson'Andriamanitra ihany io na afatr'Andriamanitra ao anatin'izay zay tompoko le savaranonando ngamba mifilaza azy fampiatretana antsika satria resaka fampiorenana finoana ny resantsika eto sy fanavaozana dia zay angamba fa ny zavatra mba natery hifampizarana androany zany rehefa nyresaka zay pasteur dia mahakasika n'ity hoe vavaka nampianarin'ny tompo ty zay hitatsika ao amin'ny Matthieu reny fampidirana fotsiny ireo resantsika rehetrarehetra eo fa ndehantsika andinika n'ity soratra masiny ity fampizara amin'ity soratra masiny ity dia ao amin'ny Matthieu 9:10 zay vavaka nampianarin'ny tompo atsika dia raha tsorona marina tokoa dia zao hoe etaetan'i Jesosy io fa nampianariny atsika ny zarainy antsika hoe mba andeha ataoko hoe vavaka tiany Jesosy atao ngambany mba hiandrandra valim-bavaka ngamba raha ny tena izy koa hoe ahoana ozy le teny ao Matthieu 9:10 manao hoe
ho tonga ny fanjakanao. Io voaboasantsika kely ifampizarantsika kely hoe ho tonga ny fanjakanao. Dia hainareo moa mitoy eny etỳ tany tahaka ny eny an-danitra rehefa aveo fa io tonga ny fanjakanao io. Tsy efa misy fanjakan'Andriamanitra me voany an-danitra sa tsy efa misy any? Dia inona ary io vavaka angatahan Jesosy io? Aizo itoerana io? Eto no ianarantsika amin'ity androandroany ity. Taloha fahagola mbola tany ambony tany an-danitra tany dia efa fantatsika tsara hoe efa nisy ny fanjakan'Andriamanitra dia Losifera sy miaramilany koa zany efa tao satria Losifera dia lahantsika malala hoe mpideran'Andriamanitra tao an-danitra tao. Dia izy le te-haka ny voninahitr'Andriamanitra dia te-haka ny toeran'Andriamanitra. Ampidiriko kely nareo fa tsy valapatra be amin'iny tsika rehefa aveo fa tsara fantapatatrareo any ty resaka dia davin'ny tompo ty satria etaetan'i Jesosy zany io hoe roviana rehefa tena ho tonga ty fanjakan'Andriamanitra ty. Nefa dia mandinika zao tsika hoe efa misy le fanjakan'Andriamanitra ao an-danitra ao. Fa i Satana ny te-haka ny voninahitr'Andriamanitra dia inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga dia niady tamin'ny anjelin'Andriamanitra Satana zany dia niady izy dia naresy dia eo mihitsy le resahantsika. Rehefa reso kay Satana riavana dia tsy mbola nanamboatr'Andriamanitra hoe na nisy ny farimy rehetrafina ny hoe toerana zay asinana azy, fa mbola ny aina tao ihany zany ohatrany hoe zao mifanazavana anazy tsara angambany. Raha ty trano ty zany zao ndeha ataontsika hoe trano ty zany fanjakan'Andriamanitra dia ndeha ataontsika hoe any ambony indrindra any Andriamanitra, fa mbola selitselina tao Satana, mbola nisirika ny dirany zany tao. Manamarina zany tompoko ny tantarany Job. I Job rehefa nivory teo ny zanak'Andriamanitra dia maninona hoy ny soratra masina? Mba teo koa Satana, mbola tafidipiditra tao zany Satana, mbola niselitselina tao Satana. Dia teo ny resaka hoe Andriamanitra ny teny nga ianao mba nahitany Job mpanompoka be da be ny tantara fantatsika ajantsika eo iny. Fa zay zany manamarina hoe tamin'izany zany dia mbola niodikodina tao amin'ny fanjakan'ny lanitra tao ihany Satana aloha. Fa ny fotoana zay nitenenan'ny tompo, tsy fantatsika io fotoana io nitenenan'ny tompo hoe zaho Jesosy nahitany Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Nanomboka teo zany tsy tao an-danitra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsony izy fa efa nanana ny toerany. Misy iry zay ihany mba andao ahitsy. Za tsy tenin'ny tompony. Ny Andriamanitra inoko izy, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra manina tsy mpamorona ina ozy elo. Izy ary namorona ny elo zany raha itsika zao no antanina. Izy ary namorona ny elo. Andriamanitra tompoko namorona ny elo amin'ny mampamorona azy asininy devoly sy miaramila ny rehetrarehetra fa tsy naringany. Dia eto no resahantsika amin'izay fanjakana izay efa misy io fanjakan'Andriamanitra ao an-danitra io, fa ny olana le eto an-tany io resahan'i Jesosy io. Etaetan'i Jesosy zany hoe ho tonga neny fanjakanao. Nanomboka ny teny an'izao teny zao Jesosy nanomboka satria nisy ady tao an-danitra tao dia efa milamina ny an'Andriamanitra, efa mipetrapetraka ny an'Andriamanitra, tsisy devoly manelingelina ntsony efa miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'izay. Fa no le Satana nalatsaka tetỳ tany na tonga an' Jesosy ny teny an'io hoe ho tonga neny fanjakanao. Etaetapony Jesosy io dia nampianariny atsika. Dia zao ny zavatra nisy ndao amaky soratra masintsika. Filazantsara nampananatona ny Luka le hoe latsaka tetỳ tany ny Satana zany. Luka 10 aloha ilainareo ihany reny toko sy andiny reny Jesosy ny teny an'io hoe za nahitany Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Nalatsaka zany izy tao anatin'izay satria tsy tiana anelingelina tsony ao an-danitra ao tsony fa any amin'ny toerana zay misy azy efa napetraka Andriamanitra. Dia le Job voalohany le fahitantsika teo hoe ary mba teo koa Satana ozy dia nomena Andriamanitra fahefana izy za toetra any Job mpanompoko ao anatin'izay. Fa eto amin'izay tsika no mahita ndeha ijerevantsika Matthieu 2:10. Matthieu 2:10 ny andininy 12. Matthieu 2:10 ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombana ary mpandrombaka dia
maka azy ankeriny. Zay ny soratra masina nanomboka tamin'ny manina tsara ozy izy ary nanomboka hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra de rombana. Teo zany ny départ ny fanamboarana ny fanjakan'ny lanitra tetỳ tany tamin'ny androny Jaona. Ny tao an-danitra ho efa andresantsika teo hoe nisy ady tao, de niady tamin'ny devoly satana rehetrarehetra efa vita niady tany zany. Ny antsika zany nanomboka teo amin'ny Jaona mpanao batisa manomboka amin'izay niadyntsika. Efa 4 taona lasa zay manomboka niady. Zay tompoko ny anton'izao zoma fanavaozana sy fampiorenana zao hoe azay na tonga pasitera naka an'le teny fanevana izy moa izy io fahalalanareo azy. Miaramila Kristy mpiady mantsy zany, miaramily zany, iady zany ho an'Andriamanitra. De anentanana anao koa fa ianao de tokony ho miaramila Kristy, fa tsy ho azy rery fa ho antsika rehetrarehetra hoe miaramila satria nanomboka teo amin'ny Jaona mpanao batisa misokatra niady ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Idirantsika ihany zay rehefa aveo fa tsy de tena hoe avy amintsika ny tena marina hoe noho ny fiezahantsika, fa misy hetsika Andriamanitra tao. Misy hetsika Andriamanitra tao mba azahoantsika io fanjakan'ny lanitra io. Eto de mba hijoro vavolombelona aminareo amin'izany hoe hetsika mba tian'Andriamanitra hananako zany hoe fanjakan'ny lanitra zany. De tantara aminareo tsy mahamenatra zany ho voninahitr'Andriamanitra satria pasteur de mba niangaviko hoe mba asio fijoroana vavolombelona ho famporenana ny finoanareo tany amin'ny 477 tany no nanomboka nikasika Andriamanitra. Zao ny zavatra nisy. Manana ny anadany zanaky ny anabaviny dadako. De tao anatin'ny somary hoe tanora moa zany ianao de ndao hoe lao izy hiaraka amiko de lasa koa izy manana fiara moa. De le miaraka amin'ity ozy nareo mandeha isak'alina de mandeha eraky ny Tananarivo isak'alina de mitondra boty fotsy ihany. De tsy haiko zay tena tanjony tao anatin'izay na hampianatra zavatra ratsy na inona fa hoe ndao hiaraka amiko fotsiny ozy izy. De lasa tokoa ny ianao lahy. De nandeha teny. De tsorona lova tsy hafenanareo fa de hoe ona moa le filaza le mitanjiro reny moa. Mpitanjiro tam'izany. Ohatry ny hoe mpiandro tomobile fa izy mandeha any amin'izay alehany ihany. De teny ndray andro maromaro io ny taona maromaro, tsy hoe andro maromaro fa volana maromaro. Ndray andro avany tsara lalàna sy manodidina tany zay de nandeha nandravoangy ambony iny. Amin'ny telo sasany eo gaga be mahita olona milahatra. Milahatra eo amin'ny fiangonana andravoangy fivavahana. Nanomboka teo zany de efa nikasika Andriamanitra de lina be hoe inona te ataon'ireto olona reto milahatra. Raha ho anay eny andravoangy zao de mamoaka anana anitany zany mipetraka eny andravoangy eza tenareo de mamoaka anana sy mivarotra voamaraina anita. Fa reto kosa hivavaka kay. Sendra lahady maraina zany zay tamin'izay de nahita nanomboka teo misy asan'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra te hiditra tao amin'ny fiainako. Tsy ohatrany mandalo fotsiny aloha zany rehefa ohatrany hoe efa nangetaheta tamin'izay. De teny an-tanàna amin'izay ny lalao. De misy zalanamana teo niaraka teny de nitomitomy zalana ndao mba hivavaka hiaraka aminay larobia misy iny. De lasa voataona ihany de tafaraka tamin'ny zala de tafiditra tao andravoangy fivavahana tao. Za tamin'izany mbola nikavonila. Io kavony io. Hitanareo ny tantara hijoroana vavolombelona aloha rehefa aveo fa ny tena nikasihan'Andriamanitra na le nanaraka ohatr'izay ozy nareo ndray andro de narary efa ohatrany hoe ho faty. De zao ny olana reto no ifampizarantsika. Zay tompoko fivelomanay taloha mivarotra kitay ery andravoangy ery, mpivarotra kitay fivelomanay. Ary matetika reny olona mpivarotra reny de fampiresadresaka. De zao ny zavatra fahitako. Eny aminay teny koa mantsy misy pitaiza. De zao ny zavatra nisy ozy nareo marary ny zokiko tsy mamenatra anazy zany. Narary ny zokiko de noentin'ny mamanay satria no le mpiara-pivarotra kitay re de mifambotsimbotsy eo. De miteny hoe ndana mba hoeto atsy amin'ny ranony etsy akaiketsy. De noentin'ny tany ny zokiko. De lasa ohatrany makany foana ry zareo. De izao ny zavatra nisy narary ary za tamin'ity. Zany efa tao mizala hoe ndao mba vavaka de manaraka eny. Mandeha fotsiny eny aloha ao anatin'izay. Ndray andro tena narary io. De ozy le mamako taminay, ozy izy ny dadako sy mamako, ndao hoe lahy hoentinatsy. De ozy izy tamin'izay hoe za tsy hoany fa aleoko maty eto.
tena naia za zao 1m76 fa eritrereto ngamba tsy enjery taloha zany olona lavo zany mahia dia hoana filaza tsy enjerinay taloha zany mba inona moa retro atsika hoe tolakatsaka lava mahia tsofony rivotra dia mikidi zany zany tsy enjerinay taloha rehefa lavo zany mahia mba mitandrema zany zao mba nezaka nanangezangeza kely tena tsy fantatra anatin'izay dia zao ny zavatra nisy ozy nareo ozy izy aho hoe loha ho fahateto rehefa vao tsy hany za tsy ho hany satria efa narereta ao anatin'le fitoam-pifoazana hoe tsy tia n'andriamanitra inona ozy nareo atsy andravangy aty zay mipetraka ozy izy aho hoe zay hitranga mitranga amiko a fa lasa tena anao zay ho afako a niakatra nandravangy eto andravangy ambany zay a niakatra nakany andravangy fivavahana iny a zay tsy haiko na impiriny enjera zariry io ary zay ny tena batiana fampizarana aminareo sy hijoroana vavolombelona hoe zay tompoko ny nahatonga na njoro tena tsy niozongozona angamba filaza azy fa mafy tamiko zany nahita ny tompo sy nahita ny famonjen'andriamanitra tena tsy afenina aminareo fa am'izao a zay angatana omen'andriamanitra satria nijoro taminazy sorana amin'ny tompo zany dia zao ny zavatra nisy ozy nareo nataoko zay nahatongavana tany andravangy fivavahana taiza ozy nareo ny enjera tao amin'ny vesehany ny enjera mpiandriny namonjy tao dia nesana dia navotana dia zao mijoro aminareo zao a amin'ity ora sy taon'ity tany amin'ny 4:770 zany 5:770 niditra katekomena tena sitra natao tamin'izay fotoan'izay nesany mpanompon'andriamanitra tsy fantatra aloha le aretina satria tsisy resaka dokotera tamin'izay narary fa dia hoe atsy ampitaizy atsy ary eo mihitsy ny anairana anareo ry havana indraindray eny amin'ny fiarahamonina eny a misy resaka mandeha eny za miteny aminareo fa raha mpanompon'andriamanitra zao ny sendra amin'ny mamanay mety mba asany antefanana fa le zavatra nalaza eny an-tanàna no zavatra nisy hoe mpitaizatsy zay mba angatahana amintsika azadiny fa namanoro ny numéro amin'ny paster José Alain renge hoa mahavonjy olona zany ohatra zany zao teny aminay teny andavamamba teny nisy olona narary efa saiko maty dia le mpanompon'andriamanitra sady tsy mpiandry ny tsina mpivavaka fotsiny tonga dia nataony zay nionana tamiko dia nahita famonjena ny olona resaka bitika kely fotsiny hoe andao mba hoetiko any ianao dia nahavonjy olona rehefa tsy ataontsika zany a rovina no tonga ty fanjakan'andriamanitra ity ary teo no nampalahelo anao hoe raha mba tamin'izany nisy mpanompon'andriamanitra mba havitra ihany ny fiainanay tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa zay aloha ny fandaran'andriamanitra isaorana ny tompo hoe ny fanena taminy a tao anatin'izay dia nianatra katekomenina teny a nitokanana tany amin'ny 4:770 tany hoany a tao andravangy 500 zahay no anisan'ny tokanana tamin'izany zany azo lazaina hoe rekory moa filazany sasany avy a niarany tokanana tao anatin'izay dia faly anahitany tompo niditra sampana moa tao anatin'izay ny tiana olazaina sy ampahitana antsika ampizarana amintsika ry havana anisan'ny antony ny tena mampijoro atsika dia reny zavatra ataon'andriamanitra reny atrangany amintsika reny anefa raha tsy mitandrintsika dia miverina araka n'le resahantsika teo aloha teo a dia any an-tanana antsika rehetrarehetra ao anatin'izay a zavatra zay miditra amin'izay amintsika le resaka fanjakan'ny lanitra efa nahazo aho zany nahazo ny anjarako ao n'izay hoe ho tonga ny eny fanjakanao fa eto zany zao a atsika zao ny toyeny eo indrindritsika zao inona zany ny olana tsy mahatonga ny fanjakan'andriamanitra ato amiko sy ato aminao anjarantsika mandinika afaka miresaka kely tsika reto zay mirahalahy inona zany zao ny tsy avitanao an'izay mino azy hoe efa fantatrao hoe ny tompo dia niteny an'izao hoe raha tsy ateraka indray ianareo tsy hiditry ny fanjakan'ny lanitra tsy ho anananao zay fanjakan'ny lanitra zay manamafy an'izay koa ny tompo dia niteny hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo dia tsy mba handova tsy ahita zay fanjakan'ny lanitra zay zaho ozy nareo mbola nanaraka fotsiny katekomenina zany dia tena nafanafoteny a nampahita mihitsy hoe andriamanitra mihitsy nandrotsirotsy tao anatin'izay satria mbola veriko kely le tantara ao anatin'izay hoe tena naresy lahatra anao ozy nareo ny dadako tsy nety nanokanana anao tao andravangy fivavahana fa hoe any ambanivohitra za nefa nafanafo satria dia nirehitra tokoa dia mbola nirehitra ary mbola nirehitra hatramin'izao dia anisan'le mpanisa rakitra sy mpanao présensa tao anatin'izay ankizy zay dia tamin'ny andronay tao anatin'izany a dia zao ny zavatra nisy hoe atao tirazy fa nizaraina groupe 1:10 avy eo eo angamany a dia atao tirazy zay tokanana voalohany fa hidada fotsiny ny teny hoe zay lava indrindra no tokanana voalohany ao anatin'izay dia
mbola tsy zay le izy tsy mbola nitehaka nareo fa zao ny zavatra nisy izy nareo natao ny tirazy am'ireo ankizy 450 élèves reo a de ny brao koa zany zay brao le mpikarakara-panisa rakitra mpanao présidence rehetrarehetra natao ny tirazy tena mivavaka tam'izany dada nampianatra an'ireny hoe fionana am' jesosy reny ma-rendez-vous rehetrarehetra nanoro izy tao anatin'izay hoe andaotsika manamarina mihitsy hoe eto jesosy isao ozy tsika reo isao tsika reo ho fantatrareo fa eto jesosy nalefa ny saina mihoatra ray foana isaka manisa nefa nisa fantatra zany manamarina hoe manatrika ny fotoany mianatra katekomena zao zay de te andresy lahatra aminay pasteur dadarandrenatoandro hoe manareo ve mino fa eto jesosy ohatra tsika reo zany afaka ataotsika zany hoe fantatrareo ve fa eto jesosy zao a atranony ty de eo ny ankizy mamaly eo isao ary nareo ozy izy de niarana nisa atao folo eo ihany nanisa fa mihoatra ray foana de tsy fantatra hoe tarehako ve sa tarehan'izy aloha fa de jesosy zany teo azo nareo atao zany a zange mahatonga andreny mpiandry reny rehefa mahandro sakafo izy de sy vilian'i jesosy eo e tsy hoe manaonao foana reny olo reny fa hoe iombany ianao jesosy a hoe manatrika ny tompo anatin'izay zao ny tena nisy natao ny tirazy izy nareo de groupe 1 izay natao ny tirazy de ny groupinay notokanana voalohany za tsy teny hoe ratsy fanokanana pastera rehetrarehetra hoe mangatsitsika fa hafa ihany koa le voalohany iny a ao anatin'izay aliveo am'izay mivoaka ny teny dady zay lava indrindra mandeha aloha tena teo ny tsaroko tena hoe nitady io Andriamanitra io tompoko natonga nareo nisaotra satria za nitokanana voalohany idadany manokana fa rehevo kelikely am'izay dada somary reratreraka de miova pastera hafa tsy hoe ratsy zany fa ninafinaritra anao hoe hitan'Andriamanitra tompoko a ny fahafansaina na fanafona ny ankizy efa lasa mody zay manisa rakitra zay mandamina présence manina rehetrarehetra tao anatin'izay hitan'Andriamanitra zay satria za koa tamin'io tena tao anatin'ny ady mafy zay ny tena piora rehevo tena tafalatsaka anao fanjakana ozy ny dadako hoe tsy antoka an'la zany a mialatsiny an'le fitenenana raha ao hoe lany notokanana de nitomana efa tapabolana akaiky mifanokanana tomany sisany ataoko satria tsy hita zay atao ianao tsy manana akanjo eo amin'ny 7-20 taona teo tam'izay de zao ny zavatra nisy tsy haiko fa ny valim-bavaka angamba le izy za efa nizingizina hoe atsy nitokanana satria fa fantatra hoe za nitokanana voalohany hainao ihany koa le fiarahan'ny tanora hoe mba mikarakarasan'Andriamanitra nafinaritra ny fifandraisana rehetrarehetra tao any na fanafoenao atokanana voalohany lasa aloha rehetrarehetra tapabolana taty aoriana alohan'ny fanokanana ndao hoe lahy irefiatso izy dadanay zany ny tena atao hoe valim-bavaka sorana an Jesosy izy tsy nanaiky teo de ndao hoe laha ozy izy mirefiato satria misy mpanjaitra moa akaikinay eo tsy haiko nainareo tsy manao Arthur zay ao andravoangy eo fantatr'olona de nirefy tao fa de mbola nitoy ihany satria fantatro fotsiny hoe valim-bavaka zay fa mbola nitoy ihany za ozy tsy anatrika mamako kosa nieritreritra anatrika areto ny hitako mba mitandrema ihany amin'ny tenitenenina za ozy tsy anatrika tonga ary mifanokanana ozy nareo anisan'ny olako tam'izay mialatsiny fa tsy maninona voaka voninahitra Andriamanitra fatarapahiro tam'izany tsy samy teny azy hoe za tsy manana ba fa ny akanjo zany efa netohany tao anatin'izay barovitra zay ny nanaovako nanokanana na de azadinina rehefa rehevo tokanana de mandoalika de mba nikiraro koa tam'izany amoka sain de zay zany ny ady-saina tao andohako hoe hotokanana tya bako rovitra ao a izany efa hotokanana ao anatin'izay de nandeha ozy nareo fanokanana de zay ny ady-saiko ay nanatrika ihany le dadako fa zao ny olana be olona be tao ndravango fihavana tao a i dadako moa efa maty tsy manina miresaka am'izany eto de zao ny zavatra nisy ozy nareo sakiditra tao ndravango fihavana izy de niditra ihany moa zany izy fa noho ny abetsahan'ny olona de hitanareo iny tongony niditra nanao ohatra zao iny voasariky ny olona ny kirarony de tsy tafiditra izy fa tsy maintsy miverina na de efa tafiditra ary a de tsy tafiditra tao mihitsy izy tandremo ny teny avoaka tsy anatrika ozy izy raha mbola ao hoe lantokanana de tsy tafiditra tamin'ny fanokanana azy fa mamako ny tafiditra fa za kosa sy ny problemako am'le ba ahoana Jesosy ny atao an'ity fa tsisy vahaolana aloha fa de imbarovitra iny nanokanana na fa nezahako nataoko manaraka foana le mocasin satria mocasin rehefa mifototra mandoalika zao anao de misokatra mivotongotra rehetra de oy hitazanao fanokanana rehetrarehetra ao anatin'izay a
isaorana an'Andriamanitra fa mba nanaraka vita soma tsara mifanokanana tao anatin'izay tao arina kely tonga dia omeko fiteniko kely nareo a mba hampirorina amin'ny finoanareo amin'ny fanarana aza mivadika amin'ny tompo fa ho tantaraina amintsika any zao ny zavatra nisy za miteny anareo fa nikavonila ho azy za tamin'izany mety mbola tao anatin'ny katekomena ary mbola tazako zay za ihany nanevika azy hoe zoro zalany atao ohatr'izany malaza hoe bogoso ny kavalanila kavy tanora ohatranareo ihany ke zay sy paster Alain mba maniran'izany hoe ihany Elton John zany hony oy be da be ny zavatra nisy rehetra dia ndeha teverina nisy tsilo teo atokotra taninay tsilo le lavalava ireny dia tonga dia za ihany nanevika ny sofiko fa te alaza te afantatra teveako fa mivoto be io dia nitsoahana aveo dia tsy nanina nandeha teny fa nasiana kavona nanahatrika fitaompivavahana tao andravango fivavahana alarobia ariva dia zao ny zavatra nisy tady arandrena ataondro mampivavaka larobia ndao tsika ozy anao le hira avifana eo dia rehefa mandeha ozy atsangano tanao dia nitsangana na andeha tompoko ny fitaompivavahana tsisy niteny anao hoe alao ho kavon'io fa misy fanahy eo ade zamy manongotra azy nongotako zay teo zany nitsaroko iny tafiditra ato amiko ny famonjen'Andriamanitra dia tamin'izay ihany natsapan'izany zavatra hoe misy mandrarona zany atsangano ny tananareo izy dada dia atsangano tsy nisy enatra tompoko zany fa ntomany tsy roa matany angamba ny filaza azy satria babony ary eo no ianarantsika androany te antany anareo efa nisy teo amin'ny fiainanareo ve zany hoe nateraka indray raha mbola tsy tsapanao zany mangata amin'ny tompo io tsy hoe any amin'ny katekomena na any amin'ny mpiandry na koa hoe le batisa amin'ny fanahy io zany natao batisa amin'ny ranontsika dia natao batisa amin'ny fanahy koa le fanahy zany le Jesosy mihitsy ny tena manapa-kevitra mampanapa-kevitra anao hoe ndao amin'izay ary fa anaraka ianao anompo anay ianao tonga ao aminao ny fanjakako ankehitriny dia ahitsany daholo zay tsy anazy rehetrarehetra zay ny mba ifampiresahantsika aloha eto sady miresaka ihany tsika satria zay le fampianarana ohatr' zao zany mila miresaka koa nareo misy efa natsapan'izay ve tompoko sa hoe mbola tsy matsapa izy io tsy voafaritra ny zavatra expérience na hoe traika efa hitako amin'ny sampana anazy satria efa sampana nanomboka tany dia efa niditra n'izany hoe hafafi zany dia niditra tao amin'ny sampana dia nitako zany indraindray izy io eny am-panaovana tafika masina eny misy olona ataon'i Jesosy amin'io batisa amin'ny fanahy masina io dia tena miova tanteraka mihitsy na olona mbola zatrazatra amin'ny fitafiana amin'ny tanjaka io na mbola mifokafoka io na mbola misotrosotro io rehefa tonga zay Andriamanitra manao batisa na hoe tena ateraka indray zay eo ny tena fanapahan-kevitra tanteraka ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray nareo manatrika reto zao misy mananambara ve amin'izay hoe za pastera ohatra mbola tsy tsapako zany batisa fotsiny tsapako efa nisy fotoana ve ianao na tsy aro mihitsy hoe torotoro tanteraka amin'ny fonao baby io le fotoana io fa io tsisy akiteniteny fa tonga dia Jesosy mihitsy manitsana zay tsy anazy rehetrarehetra manavao ny fiainanao rehetrarehetra ao anatin'izay zay le fanjakan'ny lanitra satria eto tsika zao fanjakan'ny lanitra mbola tsy tonga ao anatinareo izy fanjakan'ny lanitra fa matoa mbola tsy manjaka amin'ny olona rehetrarehetra zany hoe ho tonga ne fanjakanao zany mbola betsaka zany no tsy tena mbola hoe mpanjaka an' Jesosy ahoana moa zany mpanjaka zany raha fahazahoanareo azy mandidy manapaka manapahefana ny rehetrarehetra dia samy mandinika zao tsika tsiraray avy iza zany zao mandidy sy manapaka fiainanao eo dia fantatrao hoe mbola izany mandidy sy manapaka amin'ny fiainako fa raha Jesosy sahy Jesosy ahoana ary misy manakambara ve nareo za le afaka mitantara kely zany nareo hoe ohatrotr' zao ve zany le izy paster azonareo ve le fanontaniana aloha par exemple ary ohatra zany zahako tamin'izay fotoana zay le tao andravango fivavahana vavaka dada dia angataka tsika amin'ny fanahy masina ozy dia atsangano ny tananareo dia tamin'izay ihany natsapa hoe misy zavatra manarona anahy ary tao amin'ny boky tao dia misy efaliana tsy takatry ny saiko ary ny tao an-tsaiko tao dia nisy fanapahan-kevitra hoe
ok zay rehetrarehetra satria anisan'ny tanora rehetra mba hoe loka reny namatotra taloha fanapaha-kevitra be da be nasorona tramikavina tetehany rehetrarehetra teo zany nahitako hoe zay le fanomboana raha ho anahy manokana fa ho atsika manatrika eto a efa tsapanareo ve zay sa mbola tsy natsapa mihitsy fa angatahantsika zay a fa rehefa tonga zay fotoana zay a zay ny tena tsaroana hoe ao anatinao le izy azo ve tompoko sao de misy fanontaniana sao de misy fanampanazavana raha ataony paster aloha anazava kely mihitsy a ao tsara aloha venareo e ay anazava mihitsy kely fotsiny a fohifohy paster za zao a tam'le narary de rehefa narary a de nataony mpiandry dinky de fonany moa fifandraisaka taminareo hoe za tsy FPVM taloha tany fiangonana rahavavy zay tsy mitondra baiboly tsy mahafantatra akory zay avisy havanana am'izany hoe ampandrony e diovina de rehefa nataon'le mpiandry dinky teo de niresaka foana izy hoe mirosoana mpiandry de tsy azoko hoe fa maninona ny asaina miroso mpiandry mila ampandrony ianao fa maninona koa ny ampandrona ile nampimimeanareo hoe vangasa betsikoko be nampandrona 7 andro vangasa tena za mihitsy ny tao an-tsaiko a tsy zavatra azoko de mibeba ianao de aona zany le bebaka mifona de tena mifona fotsiny a fa tena ny fona a fa tsy mbola nandray ny fanjakan'Andriamanitra tam'izay mbola tsy tao amiko zany le fanahy tena na mibebaka fa ohatrany hoe niteren'le mpiandry fotsiny am'le aretiko hoe mibeba de Jesosy a fona fa nanota de avy eo mijeren'le mpiandry zay ve de teneniko hoe mifona fa nangalatra Jesosy a mifona fa nangalatra de mijeren'le mpiandry ray zay ve de miteny andray ohatrany hoe mantany zay ve ohatrany hoe miandry hoe mbola misy koa ve de miteny koa izy hoe de tonony daholo zay ditra nataonao hoe fona Jesosy fa de mieritreritra inona koa zany re no teneniko hoe inona kosa de mbola itendre le mpiandry hoe tsy mety zany fivebahany zany a de mamorona fotsiny asisy de nafarana am'izay zay ve de raha vao mbola anteny izy hoe mbola toy izy de tezitra am'izay a fa le izy ve zany mbola tsy maintsy foronona mitady zavatra foronona mihitsy ave hoe hibebahany de ozy le mpiandry hoe kary zay e fa aloha ianao diovina de tena ny dioviny mpiandry tokoa raha 2-3 andro fa rehefa tena nandeha am'izay my fotoana de narary mafy no le aretiko teo aloha am'izay a fa rehefa narary mafy no le aretiko teo aloha am'izay a de tam'izay nitadidiko le teny mpiandry hoe rehefa tonga raha misy zavatra mazao de aza mitady olona tsony fa Jesosy atsony de teo nitadidiko hoe zaho a zao raha iantso amin'ny papanay de mety teny izy hoe vangah ila tsy efa sitrany e le niteneko taminareo hoe sitrana tam'le nametrahan'ny mpiandry tanana de avy eo niverina le aretina de ay zany le za sitrana tamin'ny voalohany a tsy hoe zany bebaka loatra na hoe za efa nandray fanjakana fa namindra fo tamiko Andriamanitra te aneo amiko hoe zany e mahay manasitrana anao hoe na de mbola tsy tena mibebaka ary aloha zay io zany tsy hitako azavaina fa zay le mahandriamanitra azy e fa rehefa avy eo am'izay a na averiny am'izay le aretiko tamin'ny vita mariazy zay mivady a de naveriny le aretiko efa niteraka anankiray ary io a ratsy lavitra no le tamin'ny voalohany de rehefa tena ratsy lavitra no le tamin'ny voalohany am'izay a de teo am'izay natsiary hoe izy ary zao anao atsoko de tadidiko mihitsy a nisy mpiandry ray izy rehefa miteny somary mivandravandra be zay le ramatoa de zao mihitsy nataony hoe tandremo nijangajanga de zany efa nijangajanga mihitsy tao aorinan za avy sitrana zay tsy azavaiko aminareo moa zany fa hainareo zany de za zany teny antso hoe raha atsoko zao tianente de ohatry nitako le masiny angano jangajanga ndray ka ianao tena za mihitsy izy a somary masisika be zay le mpiandry io de mianatra be a zany ozy andanga ave itendray hoe satria neveriko hoe ay ve mora kely ohatran'izany le sitrany e azonareo ohatrany hoe neveriko hoe ay ve zany na tsy tena mibebaka be tsy hoe bebaka be de sitrana na maivango zany le fona zany fa tena ratsy be zany teneko aminareo zany a zavatra tena tsy fanao zany fa za zany ohatrany hoe maivana tamiko a le fanasitrana satria ohatrany tsy tena mibebaka loatra nefa sitran'Andriamanitra tena verin'Andriamanitra am'izay le retina rehefa niverina iantso mpiandry a menatra satria fantatro mihitsy ny fahadisoko iantso amin'ny papanay sy mamanay menatra satria papanay netretra efa sitrana tsy hitako tsony zay olana tsony zasy Andriamanitra rery sisa ary rehefa zasy Andriamanitra rery am'izay sisany teo a de nandady tamin'ny tany ele niteneko anareo hoe maty tena maty ny tapany ambany tsy nietsika tsony tena hoe tsy afaka nietsika de mandady ny tanana de teo am'le tapi teo a nangataka hoe Jesosy a vangio a tena zay a vao tena hibebaka satria eniko ny alaina tanteraka mihitsy a hafa le ny alaina tamin'ny voalohany afaka mbola mihetsika ihany fa ty le faharoa ty zany a pira lavitra no le tamin'ny voalohany satria tena eniko mihitsy ohatrany hoe eo sisa mane ohatrany hoe miandry ohatrany hoe domo ohatry zany tonga de maty a zany de teo any natao ohatra hoe raha maty anefa eniko hoe tsy tena mbola mibebaka
dia teo amin'izay nanao hoe tsy hitady mpiandry abebaka ntsony a tsy hitady fahaza Jesosy androany dia ohatrany hoe henoko amin'izay le tenen'ny pasteur le fanahy tonga amin'izay mampibebaka zay le batisany fibeba fa tena nitomany a dia ohatrany aseho amin'ny tele mihitsy io fahotako io zany tsy olona ntsony Andriamanitra zany mampiasa olona miteny aminao fahotanao alohany voalohany fa ohatrany raisina ay ve fahotana no manala zaza dia mibebaka ny fona Jesosy fa nanala zaza fa io tsy tena vao anatin'ny fonao io samihafa zany ny fibebahany molotra sy ny fibebahana ao anatin'ny fo tsy mitovy reo fa le ray voalohany a tamin'ny vava fa le rehefa roa tena tsy nahalobava intsony fa ny foko mihitsy any tena torotoro sy mangorakoraka samihafa zany le torotoro dia le torotoro zany eninao mihitsy le fanahy tena miasa ao anatinao hoe Andriamanitra menatra mihitsy ianao am'le fahotanao ohatrany hoe aza menatra Jesosy fa aza seho zany menatra anao a na ny any ono an'izany hoe ty tamin'izany nalalako hoe raha manala zaza ray a dia mitovy amin'ny mamono génération ray manontolo reny zavatra ampianariko anareo reny zany ohatry zany na izako an'ireny hitanao raha zaza ray ny nalana dia misy olona amanarivony ianao zao raha tsisy a dia tsisy ny zanakao efatra tsisy ny zanakao 5 dia tsisy ny zavikely ianao zany raha teo vao nafantatra hoe grave beka ya na io manala zaza io grave be koa ke le miray a dia manary tsirinaina satria manary aina koa ao anatin'izany za zany tsy mahalala an'izany raha tsy efa ao anatina fibebahana hoe le Andriamanitra manoro anao zany tsy tovy amin'le olona tsotrantsony fa tena Andriamanitra ohatrany hoe za ohatrany hoe tsindrina eo amin'le mibebaka ohatrany tsy afaka mitraka izany fa mahavesatra io vatako ray manontolo henoko hoe mahavesatra dia henoko mihitsy Andriamanitra tonga eo amiko mahabebaka amin'ny fahotako rehetrarehetra dia nitomany tena ny gogogogo tena hoe henoko zany le hoe fibebahana lalina dia tamin'izay oa le nyteneko anareo naseho ohatrany amin'ny écran hitako tsy hoe zavatra nanofy ohatrany hitako mihitsy hoe ity zavatra ity ny tena nampalahelo ary nataonao dia hitako mihitsy hoe hay ve io a ifona amin'io ara-pitso maraina raha ohatra ka menao hery fotsiny aloha na dia tsy ho sitrana ary fa afaka makany amin'ny fona aminazy dia eo fotsiny le ampitandrema hoe rehefa maneho aminao Andriamanitra tonga dia taterao le zavatra rehefa nanaovana voady mazava aminareo zany resany zany raha mangataka zany ianao hoe Jesosy ampahafantarao ny fahotako aho fa hibebaka dia ho elako dia rehefa asehonao dia mialahy amin'in'ilay ory tenenana aminao iny dia zay zany nahatsiarovako mihitsy hoe tena zay le hoe batisany fibebahana reko ny fanahy zany nabebaka tsy ny abetsaky ny rano a tsy ny akelan'ny rano a na batisa amin'ny rankely na ranobe tsy zay ny tena batisa fa ianao le tena mibebaka dia hoe voadio tena voadio tamin'ny fahotanao tanteraka eritreretiny hoe manomboka amin'ny 10 alina io mibebaka io a hatramin'ny 3 maraina dia ozy ianao inona daholo pasteur ny tenenina amin'izany fa zany ohatrany hoe nanala fiefakadiny dia afaka ianao zany rehefa tena hoe connecte amin'Andriamanitra io lery io zany ohatrany manidina fotsiny io tena zany izy io tsy hitanao mihitsy hoe zay ve ady mifiraka teto a fa renao za mifana zany dia taoriana an'izay a rehefa vita amin'ny fibebahana dia ohatrany hoe nisy poana lana atao anaty hoe zavatra ny esorina dia henoko tena maivana ampay izy le fitenenana zay zany vao tena reka hoe voavela ny eloko dia zany foana ny resako amin'ny olona hoe tsika le miteny rehefa lelady hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony dia toy izany hoe sy voasarina amin'ny fahotany io sambatra antsika rehefa lahady io a ambavy io fa tsy apo fona raha miteny anareo an'izany a fa tena ambavy io fa ny olona tena voavela eloko tena amin'ny fony tena renao mihitsy eo ampainao ary tena sahanao mihitsy miteny hoe namaty zao ary tsy atahorako tsony Andriamanitra renao amin'izay zany hoe nirodana le hevitra nampisaraka anao sy Andriamanitra dia renao mihitsy hoe zany efa tafa connecte direct amin'Andriamanitra hafa mihitsy ny fiainanao dia hafa mihitsy ianao na mbola tsy sitrana ary renao zany hoe zany a dia tsapako hoe zay keny na tonga ny apôstôly a sany arika nanomboana tamin'ny azo fijaliana ary dia zay keny na tonga amin'ny Paoly sany hira natao amponja ary tsy hoe tereny amin'ny saina fotsiny dia mba hirahira ao raha ngamba mihirahira tsika aloha mba aseho amin'ny olona hoe tsika tsy ory a fa misy olona mantsy a ohatrany hoe miseho mody hoe tsy ory fa ny tena marina ory izy ao anatiny ao fa ny tena fivavahana tena misy fifaliana mihitsy ao anatinao tena ao anaty tsy fironina fa renao mihitsy hoe tsy problème aminao zany trangy zany fa misy fiadanana ao anatinao na eo le olana eo ohatrany hoe ny apôstôly zao atao anatin'ny fonjy gadra vy blokiana azo any amin'ny lalina indrindra fa tsy problème tamin'izany fa ny hira fiderana izy satria tafa connecte tamin'Andriamanitra tsisy rindrina mampisaraka azy sy Andriamanitra zany dia le batisany fibebahana resan'ny pasteur le hoe tena hoe tonga ao anatiko ny fanjakan'Andriamanitra zay ny natsapako hoe tena ampay satria zany a le fanjakana le Andriamanitra mihitsy midina ao anatinao le mpanjaka ny mpanjaka mihitsy ny ao anatinao ka rehefa le mpanjaka no anatinao inona tsony no atahoranao azonareo tsara ve zany hoe renao mihitsy hoe
tena tsy matahotra zay mivadiny misy manao asa am'raiky ambe folo alina tena mifanena ampanendaka manjakaray mitondra sabatra zay le izy raha matoa mitendritaiza zaza sabatra oetin'le olo loatra niny miazakazaka mifanena aminay avy any tamory zay manao asa fa ohatrany hoe tsisy tao fona za tsy miteny hoe andramindray koa zany hoe mandendehana amin'ny alina fa za eniko hoe zay fa tafaray amin'Andriamanitra fa tena tsy matahotra miazakazaka avany olona mitondra sabatra tonga de sady miazakazaka mpanendaka zay mivady avy manao asa ohatrany hoe tsy natonga ohatrany vao miresaka hoe hitanao ve iny ie samy nahita ngetsika teo hoe ave zany fa tsaky tentsika izy anao fa samy nahita fotrany tsy matahotra an'izany satria le hery le fanjakana ao anatinao mihitsy no mahery ianao zany tsy mampahery tena fa misy fanjakana mahery mihitsy ao anatinao saika hoe mazava amin'ny olona koa ve zany resahako zany samihafa ngely hoe mampahery tena fotsiny hoe mba asehoko amin'ny olona hoe za mahery mba atao metimety ny ty avela mba ho hitan'ny olona mahery tsy zay fa tena miainga ao anatinao mihitsy le faherezana de zay no mahatonga mipastera manontany hoe efa nraisika marina ave mifanjakana tsika ane zao raha saina manangatanana de aminazy efa tonga ao amintsika mifanjakana tsisy tsy anangatana zany tsika raha vao miteny hoe iza zao nandray fanjakan'Andriamanitra de anangana daholo tsika fa marina be zay fantanina petraky pasteur zay raha tena ao aminao marina raha mifanjakan'Andriamanitra tena izy marina ve no manapaka tena Andriamanitra manapaka amin'ny fiainako zany atao aminao mifanjakana tsy manao nininina raha tsy Andriamanitra milaza hoe atao viona tsy atao Davida rehefa mafy be tamin'ny inona moa zany tamin'ny ady David zany ngena mikipotra zao raha de maty amin'ny fahavaliny fa mbola manontany izy eo amin'ny mpanjaka voalohany sy eo amin'ny tantara manao hoe move hiakatra amely ny fahavalo sa tsy amely azonareo ve zany na de fa fantany hoe mafy izy de zay tsy aloha lalana an'Andriamanitra mihitsy fantany de Andriamanitra mane mamely zay izy vao mandeha zay natao hoe manjaka ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra andreo mantsy ho tratra an'le tenin'Andriamanitra hoe tsy fantatra kory ianareo na avitaizana manao amin'ny kotombokotomboko de zay ngeny akamaroan'ny olona hoe manao amin'ny kotombokotomboko zafady raha ohatrany hoe somary mahitsy kely raha miteny an'ity fa nazara tratra an'izany za re olona mandeha raha ty moa mifona raha miteny zany ohatrany ndraindray ohatrany tadokivy tadokivy ozy izy amin'ny resaka kristianina tsy le fivavahana makivy fa itsika mihitsy kristianina mandanga kristianina tsy mari-potoana kristiana de ozy le rahalahy zay hoe aloha lavitra pastera miara-miasa amin'ny jetilisa toy izay miara-miasa amin'ny kristianina fa ny kristianina lasa efa omba amin'ny fahasoavana de manao zay tiany atao tsy haiko nareo raha mba tratra an'izany zay mantsy mitantana fikambanana kely zay de hitanao hoe mandreraka ranga ampidirina miasa io de zay pastera mitaraina fa nasorin'le mpampiasa rehefa jerenao manina nasorin'ny mpampiasa izy ka jerena Facebook fotsiny io natondra raha ao aminazy eo de nroany le mpampiasa izy le mitaraina masika be le mpampiasa tena marina kamo miasa izy de hitanao zany hoe olona mbola tsy nandray ny fanjakan'Andriamanitra olona mitrosa maka zavatra olona tsy mamerina zany daholo ngely izy de my problème zany tsy le Jesosy ivavahana fa le fandraisantsika ny fanjakan'Andriamanitra de sotra amin'ny pasteur nitondra zay loha hevitra hoe mo marina ve tena azo antoko arivo isan-jato fa raha tena nandray an'i Jesosy Kristy daholo tsika rehetrarehetra eo sy FJKM, FLM, Jesosy mamonjy inona koa ny anaran'ny mpiangonana tena mivavaka amin'ny Jesosy fa tena garantie fa tsy ohatr'izao zany Madagasikara marina zany teneko anareo zany tsy ohatr'izao zany raha Madagasikara raha tena nandray an'i Jesosy azonao ve zany teneko zany mamenatra nge ny zavatra misy kristianina fisaika kristianina daholo mipitondra antsika teo aloha fa nakaizy tsika zao nakaizy miezan'ny olona nge tsika dikan'izany zany tsy tena mbola kristianina nandray an'i Jesosy anarana fotsiny mitenena anao filoham-pirenena de miteny anao fa kristianina daholo zany na katolika io na protestante fa le fantaniana hoe tena kristianina nandray an'i Jesosy marina ve azonao tsara ve zany zay le izy hoe tena nandray an'i Jesosy tonga ho amin'ny marina ve mifanjakan'Andriamanitra de zay ny anton'le zoma fahampirenena sy fanavozana hoe tsy zay tsony le izy tsy le hoe kristianina anarana fotsiny de diavina fa le kristianina tena converti na atao batisan'ny fibebahana zay le zavatra de diavina mazava amintsika ve zany tompoko ohatrany hoe mivanaka be nareo samafy loatra ve le fitenenanay anazy de fantaniana mazava ve tompoko fantanina mihitsy ary tena efa nandray nareo fa efa natsiaro fa tena efa nandray an'i Jesosy ka tonga ao aminao fanjakan'Andriamanitra atsangano ny tanany zay tena efa natsiaro hoe za pastera tena efa tsaroko fa tena nandray an'i Jesosy atsangano ambony ny tanana zay tena samy teny zany afaka tsy voatery anangana fa atsangano ambony ny tanana de atsangano ambony ray ny tanany zay manao hoe za pastera ohatra ny tena mbola misalasala aza mianatra za raha zany tenao zany pastera de ohatra ny tena mbola misalasala mihitsy any amin'ny tenako atsangano ny tanana zay mbola misalasala izy tanao sotra ny pasteur satria nahoana
sao dia mieritreritsika fa efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tena mbola tsy ao anatiny akory. Zay nge le mampatahotra zay dia marina le fanontaniana teo hoe so marina raha dia mieritreritra hoe tena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ve isika rehetrarehetra. Raha misy ny tena malaza mifangavisy hoe fanotondam-bola dia any am-piangonana ny tena misy an'izany. Nefa hoe olona konvertiny ao nandray an' Jesosy. Maro ny zavatra tsy ho tanysaina aminareo eto hoe dia isotra pasteur fa zay ny anjarako dia avy eo manoheny antsy. Sotra pasteur, raha tsorina zany ry havana, raha vao tsy taina tanteraka izay resaka ny tenen'ny pasteur zay dia mora hiverin-dalana ihany tsika. Mora anao izay anao ny fanaony zao tontolo zao rehefa vao tsy tsatratsika io fotoana anankiray io nefa tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra, nefa kosa azo angatahana satria ny soratra masina hoe mangatah dia omena ianareo, dondomo dia hovoaina. Ny tiana ambara zany ry havana dia ndao tsika hanampy an' Jesosy. Fangatahan' Jesosy ivavaka hoe tonga mifanjakanao, any amintsika ny lakile zany. Zavatra azontsika ianarana zany zao dia zao hoe maka le endrika tao an-danitra tsika, misy ady tao an-danitra tao. Ny ady tao an-danitra tao dia zao hoe ny anjely devoly satana Lucifera te haka voninahitran'Andriamanitra, dia ny ady ny anjelin'Andriamanitra dia resy izy. Eto atany koa zany satana te hanjaka tanteraka eto satria efa izy ndeha andrina anty. Ndao koa tsika hiady satria raha ny tenin'Andriamanitra izay niraisintsika teo Matthieu izay nilazaintsika teo dia hoe ny fanjakan'ny lanitra dia maninona ozy? Rombana. Azonao ve zany rombahana zany tompo? Mandrombaka zany tsika. Ohatry ny hoe raha rombahana zany olona ray ve tompoko mandrombaka zavatra ray safiry? Maromaro mandrombaka. Dia tokony miezaka zany ianao, misy fomba ataonao ohatra tsotra amin'izany, efa fantatra fa mampalahelo an'Andriamanitra dia tokony tsy atao. Dia efa memanakaiky misy ny tenen'ny tompo mihitsy pasteur ao amin'ny soratra masina hoe tsy lavitra ny fanjakan'ny lanitra ianao ozy. Misy olona ny tenen'ny tompo an'izay ny tiana ambara zany dia zao, ndao tsika hanampy an' Jesosy ndao hiady fa zany rombahany zany donc jerevantsika aloha fa sao dia miteny anina fotsiny tsika. Matthieu 1:12 amin'ny Matthieu 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka dia maka azy ankeriny. Mila mampiasa hery zany ianao mila mandrombaka ianao mila misisika ianao ao anatin'izay. Dia zao ataontsika zao anisan'ny fisisihana tompoko. Zao ataontsika zao anisan'ny fitadiavana fa mila mandrombaka tsika. Fa mbola verina ihany raha tsy mbola tsapanao zay fotoana zay hoe tay zany tena hoe tonga tato anatiko fanjakan'ny lanitra, mbola miverin-dalana. Mbola ety an-dalana moa tsika. Zay na tonga nyty lohateny na lohahevitra isaky ny azomaty hoe fampiorenana sy fanavaozana. Ampiorina tsika tsara amin'ny tompo fa io fotoana io dia an'Andriamanitra io tompoko ho avy ny fotoana anankiray rehefa mangataka ianao izy mihitsy ny ambabo anao. Zay ny anton'le fotoana le fantantarany resantsika tany amin'ny fampidirana hoe misy fanaon'Andriamanitra rehefa tena tiany ho tonga tanteraka ao aminao fanjakan'Andriamanitra, avery ny problème anao, avery ny olanao rehetrarehetra, na io antso io na Andriamanitra te hampiorina anao tanteraka. Fomba an'Andriamanitra zany tompoko tahaka ny rehetrarehetra. Ka zay nangatana aminareo rehefa ifaran'izao fotoana zao dia ndao angataka amin'ny tompontsika. Fa tsy ahita vokatra zany tsika reto sanatriny zany ka ndeha atao hoe mbola mifangaroaro eny, mbola manao zay ndeha atao hoe mampalahelo an'Andriamanitra. Fa io azo angatana satria ny tompo dia tena mandinika amin'ny vosiny fo fantany zany ny toe-ponao fa mangetaheta ianao. Dia iny hita mihitsy zay nga mahatonga soratra masina hoe sambatra amin'ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Vo malahelo zany ny fanahana za tokoa Jesosy ohatra ny leo amin'ity toetrako ty efa izany efa nananaranao anahy firy taona ve mbola ty ihany hatramin'izao. Nefa kosa ny fepetra men'Andriamanitra rehefa mifanjakan'Andriamanitra te tena miova tanteraka ianao. Za miteny aminao tsy nitoetranao ihany, tsy ny afahatra amin'ny farim-piainanao, momba anao rehetrarehetra hovain'Andriamanitra. Eto zany dia zay tompoko natonga nyreto teny zay omenanareo reto misy teny maromaro tadiniantsika teny. Izao ny voalaza ny soratra masina eritreretantsika hoe ndao valikitsika aloha voalohany indrindra ao amin'ny Jaona toko 7:17 ny tenenan'ny tompo hoe zay tsy manam-pahamasinana
tsy ahita azy. Io avy any amin'Andriamanitra ve io sa avy aty amintsika? Isika mila mahay manamasy tena. Manamasy tena tsika dia ahita an'Andriamanitra. Ianao zany tady hoe mba ho tena ho tonga tanteraka aty am-poko fanjakan'Andriamanitra dia mila maninona zany? Manamasy tena. Zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Dia zao koa ny manaraka Hébreu 4:14 zay moa le Jaune teo a. Marina le Jaune 7 teo sa dia ditsika 7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe io le hoe raha tsy ateraka kay fa le hoe raha zay tsy manam-pahamasinana dia ao amin'ny Hébreu 12:14 zay nitenenan'ny Tompo hoe zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'ny Tompo. Manaraka indray a dia Jeremia nitenenan'ny Tompo an'izao teny zao hoe nantominao a Jehova ô dia voataonanao. Jeremia 20:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nitominao a Jehova ô ka voataonanao. Ny samborinao dia maninona ozy? Resinao. Eto zany dia mbola miady amintsika Andriamanitra, mbola mandresy atsika. Zay le resahan'ny pastera teo hoe mbola mandresy lahatra atsika fa raha oviny ianao no iabandonina angamba filaza azy. Oviny ianao vao anaiky resy fa efa nitaonanao Andriamanitra Tompoka, efa nitaonantsika Jesosy, efa natsontsika rehetrarehetra fa eo amin'le fepetra hoe notominao a Jehova ka voataonanao. Samborinao ao ka resinao. Mbola betsaka ny tsy resin'i Jesosy Tompoko. Mbola betsaka ny tsy resin'i Jesosy. Meko ohatra ray nareo, za zao mampiasa an'to telefôny tony. Rehevo mba mipetrapetraka kely dia tonga dia telefônina mamaika ahy. Ohatrany hoe io ve mampahery ahy, io mampitraka anahy. Teny aminareo manampiasa an'to fanatotoloany ty fa tsy ho araka ao. Vao mipika amin'ny masonao dia tonga dia publication vaovao mo avy ao. Vao mipika kely fotsiny masonao dia publication. Tsy ho araka io raha anaraka an'io eo anao. Fa aza simbaina le fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mba reseo hoe tenin'Andriamanitra am'izay tokony efa fotoana, tokony efa mba andini atsika zao fa betsaka mantsiny efa fanangolena mambabo atsika ao anatin'izay dia angatao amin'ny Tompo io. Reseo aho hoe Jesosy. Ahoana ny afantarana le ambony ringa riavana hoe resy ny olona anankiray? Raha nareo zao mba mijery nakatitra. Sa tsy mijery katitra na tsy mba mijery. Ahoana le izy eo amin'ny tapitapy eo le izy ka voatrindrinao mipeka intelo ny mpitsara resy, zay vao resy izy. Trindriko zany ny fahavaloko fa ny adversairako dia mitapy 1, 2, 3 izy, zay vao resy. Tsy haiko na fampiriny zao Andriamanitra nefa nandresy ianao. Misy fotoana riavana vavaka efa nangatahantsika ela be tany fa tsy mivaliana dia efa tsy nangataka ntsony ianao. Mba hampaherezan'ny Tompo aminao dia tonga dia valiany tampoka iny vavaka iny. Dia iny ianao mitraka. Efa ataon'Andriamanitra zay na tonga an Jesosy ny teny hoe inona ny tsy efa nataoko tamin'ny tanim-boaloboka. Mba azonao ve ny lanjan'izany tenin'Andriamanitra zany? Hoe inona ny tsy efa nataoko tamin'ny tanim-boaloboka ozy? Isika io. Inona ny tsy efa nataon'Andriamanitra? Vavakantsika, valia mivavaka, nararitsika, natraka, nataony daholo ny rehetrarehetra fa mbola tsy mety resintsika. Tsy mety babon'i Jesosy tanteraka amin'ny fotsika satria isika ray zay mbola tsy tena hoe tonga tanteraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io le lazaintsika teo hoe an'Andriamanitra io. Andriamanitra mahatanteraka an'io rehefa tena tsapanao hoe njay afa nandray fanapahakevitra, tapakevitra tanteraka ampy zay ny andro lasa. Iny ange ohatra ny tononona foana sa fanokanana katekomena misy pastera koa ohatrany nisy tsy haiko bisy ampy zay ny andro lasa. Averina foana io fa ho avy ny fotoana ohatra ny pastera teo Jesosy mihitsy mampiteny anao hoe ampy tokoa ve zay. Io tsy takatrao io. Dia zay azo angatahana Tompoko. Jesosy io mbola miovaova eto. Mbola sady passe-partout any amin'ny fianakaviana haiko ny any, aty am-piangonana haiko ny any, hainao daholo ny rehetrarehetra io, hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mbola tsy tena tafalatsaka. Mahazo mangataka Tompoko. Jesosy io tena mbola tsy tonga ato mifanjaka. Io zany le aditsika zao. Mila mandrobaka Tompoko tahaka ny raha ny tena marina zany raha hoarina amin'ny fanjakan'ny lanitra dia voly io makakeriny io. Tehaka ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ho amin'ny sehatra ho atsika ty tany amin'izay zany zao le angatahan'i Jesosy io mila mandrombaka tsika. Mila mitady amin'ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana ny azahoako ny fanjakan'Andriamanitra.
fangatahany Jesosy io, etaetany io zay nampianariny atsika fa tena ao am-pon'Andriamanitra ray fa mila fiara-miasa amintsika tompoko io. Tena mila fiara-miasa mba hahatonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety tany ety voalohany indrindra aloha ao aminao. Satria nanangatanana teo, ohatry nonena ihany mahita namantsika manangana hoe mbola tsy natsapa tanteraka an'izay ve hivavaka tsika rehefa avy eo, fa raha ianareo mangetaeta fotoana tahaka an'izao ny tsy mahatsapa an'izany dia ohatra ny sahirana ihany teny hoe le olona any ivelany ihany ve ny tena azo an'ilay izy fa ny tompo dia ny teny hoe izay mangetaeta no ampisotroana. Omen'Andriamanitra zany dia angatantsika mivavaka famarana zao fotoana zao na raha alina ary anapa-kevitra tanteraka ho avy amangy anao Andriamanitra, anapahanao hevitra tanteraka hoe raha ny safidy aza adiny ry havana fa mifanarana an'Andriamanitra dia petraka misy safidy anankiroa foana. Zay ny natonga an'Andriamanitra hoe raha Jehovah ny Andriamanitra manina ozy manara azy. Safidy roa zao zany dia jereo avokoa raha ny sary mandinika nareo zao manino Jesosy nomboana teo ambony hazo fijaliana teo ampovoanina jiolahy anankiroa. Misy safidy roa zany Jesosy teo anelanelany misy safidy foana zany. Jesosy koa tamin'ny nomboana dia navoaka hoe nomboana ny tsarainy izy dia teo ana safidy anankiroa foana hoe na Barnabasy ny avoakanareo na Jesosy. Misy fanapahan-kevitra tokony raisitsika zany hoe ohatran'le jiolahy zao dia ny anankiray tonga dia nandray nitongilana tany amin'ny Jesosy hoe ty lehilahy ty kosa tsy nangalatra tsy naninona dia tonga dia ndrona tany amin'ny Jesosy izy, fa le ray kosa nandatsa. Ny fiainantsika tompo dia ao anatina safidy anankiroa foana. Safidy roa foana, na ny fanjakan'ny lanitra zany anjaka tanteraka ao aminao na io tsy anjaka. Zay ny antony ohatry ny nanery anany teny an-tany pastera hoe ndao mba resahany ty fanjakan'ny lanitra ty, fa tena sarotra amintsika ny orina tanteraka raha tsy tena tonga ao am-ponao io. Raha tsy tena latsaka ao aminao, tena miova eritreny, tsisy ny teny, tsy mpiandro ny teny anao hoe alaokavinao io. Tsy nisy na mpianatra, tsisy ny teny, fa tonga dia izy mihitsy manoro ety ny lalanao. Zay ny anentanana antsika rehetrarehetra, zay ny natonga hoe sao dia mba misy ihany manana nareo hoe ia. Sotra mihitsy vetivetika indraingy ararotina foana mantsy ny fotoana ary misaotra amin'ny pasteur fa misy zavatra tonga ao anatin'ny fosiny sainao. Raha eno tsara ilay fanazavana, i Jakoba dia zanaky ny fitahiana satria avy amin'ny Isaka taranaka efa nitahian'Andriamanitra. Rehefa nitahian'Andriamanitra ary Jakoba dia nahazo tsodrano ry zareo. Rehefa nahazo tsodrano Jakoba dia nisy taona tafahoana tamin'Andriamanitra ary nisy voady nataony Jakoba atao hoe ameko anao ny ampafolo ny raha nitahianao dia nitahian'Andriamanitra tokoa Jakoba teny am-pandehanana. Fanamariana tsy milaza hoe rehefa tahian'Andriamanitra anao akory dia efa tena ao anatinao zay ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony rehefa nandeha ny fotoana dia hitan'Andriamanitra hoe raha mbola mitoy ihany ny fiainan'ny Jakoba dia mieritreritra Jakoba hoe tena efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nisy fotoana amin'izay tratrana pression ngeza be amin'izay Jakoba satria tonga amin'izay ny rahalahiny hanenjika azy ho faty mihitsy, tsy izy rery fa izy mba amin'ny ankohonana satria fantatsika tsara ny tantaran'i Jakoba hoe nangalatra ny inona moa izy teo nitsodrano tamin'ny iza moa le zokiny anankiray ity Isaka tsy Isaka, Jakoba sy Esau, tamin'ny Esau. Dia tratrana pression amin'izay dia ny zava-misy nefa raha ny Baiboly ny jerena tsy tonga ho azy iny fa Andriamanitra mihitsy no namelana iny hitranga. Na dia nomban'Andriamanitra ary Jakoba dia avelan'Andriamanitra hitranga amin'izay iny fotoana iny. Fa lazaina aminareo marina dia marina tokoa fa iny fotoana anankiray iny amin'izay no nampibebaka any Jakoba handray tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mijery ny Baiboly ianareo, rehefa tery am-panahy amin'izay Jakoba dia nahatsiaro ny fahotany hoe fantatro Andriamanitra fa nangalatra ny tsodrano tamin'ny Esau fa raha mety ianao mba amin'ireo fo amin'izay avelany daholo amin'izay ny ankonany fizy rery amin'izay no nitolona tamin'Andriamanitra. Tsy amelako anao androany Andriamanitra raha tsy tahianao zany hoe raha jerena zany dia zao hoe misy taona anankiray kion-dalana anankiray izay tsy maintsy ikasihan'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao. Amin'io kion-dalana io mety hiatrika ady sarotra ianao, mety aretina le izy, mety pression anaty saiko na vola banky le izy, mety tsy fantatra fa Andriamanitra mihitsy mamela an'io tranga mba hahatonga anao tena hatsapa hoe za tika mbola tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa nitolona amin'izay Jakoba parain'ny andro dia niteny reny le anjelatra amin'ny fotopeha mihitsy
dia rehefa tena naharesy Jakoba, zany hoe le naharesy zany teny tolona tamin'Andriamanitra, nahatsiaro ny fahotany koa Jakoba atao anatin'io, fa mba amindreo fo Andriamanitra, fantatro ny fahotako fa nangalatra ny tsodrany maty ny androany, fa raha mety ianao amindreo fo tsy amialako anao, parainy ny andro. Tonga am'izay nefa madivadiva ho maraina, dia ozy am'izay ny anjely satria niady sy ny tolona tamin'Andriamanitra ianao ka naharesy. Le vavaka nataony io zany naresy ny atao hoe maresy lahatra an'Andriamanitra dia enao manaiky mibebaka ny fahotanao dia resy lahatra Andriamanitra amindra fo aminao. Rehefa resy lahatra dia ozy am'izay ny teny anjely hoe manomboka androany tsy mpamingana intsony ny atao anaranao, na dia fantahian'Andriamanitra araka izany Jakoba dia mbola mpamingana ny anarany. Ny atao hoe Jakoba mantsy dia hoe mpamingana, fa manomboka eto dia olona vaovao ianao satria efa nibebaka tamin'ny fahotanao rehetrarehetra, na atsiaro ianao ka nitolona tamin'Andriamanitra na resy azy, dia atao hoe Israel am'izay ny anaranao, mpitolona amin'Andriamanitra. Nanomboka teo Jakoba dia lasa olona vaovao, ka raha vao nahita ny rahalahy izy maraina tsy nirehare tamin'izay arenany fa tonga dia niondrika izy nanao hoe diso aminao fa ataovy izay tianao, fa nahita fity am'izay izy tamin'le rahalahiny. Zay le olona vaovao, zany hoe mety misy fotoana zany Andriamanitra mamindra fo aminao aloha, dia ohatry hoe miaraka fa amin'ny fotoana ray abebaka aminao am'izay Andriamanitra amin'ny ora tsy apoziny, dia angatao mihitsy araka le tenin'ny pasteur Jesosy ka asio ny foko amboary ny foko, aza diny koa fa sao dia diso fomba fitoritsika. Zany Saoly zany ange tsy hoe jetilisa mpamon'olona akory, fa nahalalany Jehova tsara Saoly ary tena nitory an'i Jehova, fa tsy tiany satria everiny fa sekta zany Jesosy Kristy zany, ary nakahalalana mihitsy izy hoe ataty fa hoaringako ireo mpanohatra ny Jehova ireo, zany hoe nahalalany Jehova izy fa tsy tena nandray ny fanjakany Jesosy Kristy. Dia rehefa nanenjika tany izy any am-pandehanana am'izay no dadarabika Andriamanitra teny ambony soavaly. Ay koa zany fomba fanovan'Andriamanitra olona ray, adarabiny amin'ny fiaina mihitsy ny olona ray. Mety mpanan-karena be anao dia nidarabika mihitsy ianao aloha anamboatra anao zay Andriamanitra mba tsy hireharehanao. Dia andray mantsy ny olona mieritreritra hoe zina moa tokony hibebahanay, mety nge ny fiainanay matoa mety ny fiainanay dia momba anay zany Andriamanitra. Tsy hoe raha mety ny fiainanao dia momba anao Andriamanitra, fa tena ianao tafaray sy tafabebaka. Rehefa nidarabika zao nataony jamba mihitsy aloha, na tiany ho fantatra hoe hitanao zany, ataoko jamba ianao satria ny fahalalanao no nandehananao hatramin'izay, na dia nahalala ihany ianao Jehova. Fa eto anao dia ampahafantariko ny atao hoe zanako dia Jesosy Kristy zany, tao ambany fitarihan'ny fanahy masiny zany. Dia tonga nampahiratana masino ka tonga olona vaovao izy, ka na dia mpanompo ihany izy tao aloha nanompo an'i Jehova, tsy nanam-pitiavana izy tamin'izany. Dia nahalalana zany hoe olona samihafa, Saoly sy Paoly, Paoly sy Saoly. Saoly le taloha mbola na dia nanompo an'i Jehova ary dia mbola nandeha tamin'ny fahatezerina sy tamin'ny heriny, fa rehefa le nanana an' Jesosy nanomboka be fanetreteny, tsy afafirin'izay apôstôly za zay taimboraka ny fahalalako. Ny olona tena nandray an' Jesosy zany dia olona be fanetretena, lasa niova fo mihitsy, lasa olona tia mandevitra, tsy tia mitabataba. Dia jereo tsara ny tantaran'i Paoly eo anatin'ny Baiboly ao. Zany hoe ianao zany mila mahalala hoe marodre fiatraiza marina moa ty andraisako an' Jesosy ity. Dia amin'ny fihetsika ataonao ianao no nahalalanao hoe zany efa nandray an' Jesosy. Za misy matetika ny tsara fantaritsika moa dia ty ny fanjakana roa, marina zay tenin'ny pasteur zay, fa misy fanjakana tsy vidiny, misy fanjakana zany tsy savidiny. Ny manompo ny devoly tsy savidiny io, fa rehefa tsy mandray an' Jesosy Kristy ny olona ray tonga dia ao amin'ny devoly automatika, averina ihany. Ny fanjakan'ny Satana tsy savidiny, fa toerana fipetrahan'ny olona zay tsy manana an' Jesosy io, na musulman io, na franc-maçon io, na mpanompo sampy io, dia ao amin'ny fanjakan'ny Satana ho azy automatika. Fa ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy no savidiny hoe za hiala amin'ity fanjakana ray ity hanompo an'Andriamanitra amin'izay noho izany zay na tonga an' Jesosy ny teny hoe zay koa na tonga ny Josoa ny teny fidinareo anio mihitsy zay ho tomponareo ho atao amin'ny fanjakanana. Dia misafidy ianao zany hoe za tena hanompo an' Jesosy mihitsy dikan'izany mila vava amin'ny teny mihitsy za many hoe za Jesosy Kristy androany manaiky ianao ho tompoky sy mpamonjy ny fiainako. Dia manaiky ianao zay hitantanan'i Jesosy ianao eo. Za zao misy taona raha vao mitady ho reraka na vizaka dia henoko ihany hoe za ndray a Jesosy oatra nitady anyelo andray le za taloha, ary zay mihitsy ny laviko hoe Jesosy tsy manaiky ho amin'izay fa tsy maintsy mangataka hoe inona le tena fitariha amin'ny fanahy masinao. Dia ao anatin'le Jesosy miasa ny manoro hoe zao ny zavatra ataonao sy teneninao amin'ny fotoanandro iny. Zany foana ny ananarako ny olona sy tenenako na ny vadiko ary hoe rehefa tezitra aza miteny mihitsy aloha ny vava, sao dia tsy miteny amin'ny fanahy ianao fa miteny amin'ny sainao fotsiny dia tsy mety manimba zavatra.
fa angatao foana aloha manana réflexe foana hoe tsy le manofo a satria le nofo koa dia manao zay tiany atao za raha teny anao dia tia maly koa tsy zany ranga io za koa mba hiteny fa mangina aloha dia mieny hoe Jesosy zay ve le tena fitarianao aloha dia mangina dia misy taona mihitsy miova hatramin'ny zavatra teneniko na mety tokony ho tezitra dia miova mihitsy satria reko hoe zay ny fanafa manolo-tsaina azonareo ve zany resany zany zany hoe rehefa avelanao anjaka ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no miasa sy miady ho anao zay nge mahafinaritra rehefa avelanao zany Jesosy miasa ao anatinao dia izy mihitsy no mianao ny asa ianao zany fitaovana ampiasaina fa izy miasa ao anatinao raha tena provitsika antany anareo ahoana pastera ny alalanareo zany fa hoe tsy tena mbola amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra tsy itsika tsy mitsara ny antondiantsika eto fa ny zava misy fotsiny dia ahitana fa tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika raha tena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miady ho amin'ny tohizo raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miady ho amin'ny ataovy mafy miady ho amin'ny fanjakana iza ataovy mafy miady ho amin'ny fanjakana iza ary le tenin'ny pastera teo sy ny baiboly teo hoe rombana le fanjakan'Andriamanitra dia ny zavatra misy jereo tsara rehefa misy kristiana anankirenanao zavatra sanatria nanao fahadisoana fa miteny aminao fa rombany mpanompony satana mihitsy ny mamely an'io efa zavatra nisy teny aminay teny Mbomanga zavatra narakirainy tranga teny fa nisy mpanompon'Andriamanitra moa zany nandroaka devoly tena nitsaka teny amin'ny doany fa ny ampitsoniny ihany ny tambatra daholo le mpanompo sampina dia tsy mifankalala ary nanohatra n'le zavatra nataon'le mpiandry fa ny tena lozy le mpanompon'Andriamanitra rehetra koa ary dia nanohatra n'le mpiandry nanao an'le zavatra zany hoe nanampy ny fanjakan'ny Satana fa ny zava misy raha vao atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy zavatra miseho tsy hita daholo le mpanompon'Andriamanitra na minonareo na tsy minona manaiky na tsy manaiky dia zany ny zava misy mamoangy anareo zavatra tsisy dikany amin'ny Facebook zao ampolona ny tena malaza tsy izay tsy malala n'izany nareo fa io fraction de seconde dia millier dia efa misy ny zaim ao anatiny io fa mamoainao toriteny tena mahabebakolona fa tsisy mizaim zany io 20 na 30 raha misy mizaim ary manao partaziny olona ray sy roa io dia efa hitanao mihitsy hoe zay moa rehefa miresaka amin'ny radio dia mafy mihitsy rangano mitona ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra za raha fanjakan'Andriamanitra zany antany olona rahalahy reto fa manao partazy foana ary mbola ao amin'ny pejiko na tsy zary le mitoriteny satria ozy hoe tsara kosa no aparitaka fa hiady ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra azonareo ve le fanjakan'Andriamanitra edivany androany zany te hisarika ansaitsika mihitsy raha tena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ohatra le teneniko kapikirakira Facebook fa raha fa keliny ianao manao partazy n'izay toriteny na tsy ny anay ary fa zay hitanao hoe ty apaka ampitombo ny fanjakan'Andriamanitra zay fotsiny nge dia fa hitanao hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa tsy ireo hirahira voaka korapitsy hoe jiry pétrole ny malaza dia alefa partaziny hoe jiry pétrole malahelo anao ary jiry pétrole zay dia alefa zay zavatra tsy isy dikany rehetrarehetra io malaza vetivetika ao anatiny ao fa maninona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra misy rangaza hoe tena miady mafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena asiny mamely mihitsy izy ao na framaso rehetrarehetra fa matahotra mpiny dia tsisy samyrotsaka ao anatin'izany ady zany manakihana indray ry mpino hoe aza tao an'izany sy ny sisy zany le zavatra olana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dikan'izany androany isarika ny sainao zay amin'ny rahalahy tena efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve isika atsangano hoe ny tanana zay manao Facebook tonga eto androany tsangano ambony aza mienatra mihitsy atsangano ambony ny tanany zafady indrindra ataovy ambony farafakely nitsikireo misy 30 na 70 fampianarana androany zany farafakely misy 40 partage raha rivo raha amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zany misy teny ndray hoe za nkiva hoe pastera ny anaporofoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay le resahana teo hoe ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miady ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra za na dia tsy FPVM raha mitoroka hitako hoe misy zavatra tsara dia azo alaina rehefa zay no afaka manaparitaka ny fanjakan'Andriamanitra izy taona nge efa nampivahiny amin'ny Paulson natao amin'ny onjam-peo zay nazahokiana mahavaivay mihitsy hoe fa ngamo FPVM zany Paulson zany fa agnaty io zay kinona moa ny problème na tsy FPVM mary izy fa afaka mitoro ny fila zany tsara hoange zavatra satria za fanjakan'Andriamanitra ny divako fa tsy fiangonana za zany tsy miady ho amin'ny anaram-piangonana raha za pasteur zao miara-mila ny Jesosy za pasteur zao tsy miady ho amin'ny anaram-piangonana fa zany na iza mitoro rehefa manambarany Jesosy raha lahy dia mety amiko zany azoko partazena azoko apina raha misy azo anohanana izy koa inona koa ny azo anohanana tiarandana ataovy zany raha lahy izy tadidiko mihitsy nisy nangataka subwoofer tsy FPVM ohatrina tena hitako tena pitoro le raha lahy
ty hoady aza milaza hoe avy ty vandana avy sy bofera torira lava fa zany ilainy Jesosy maneran-tany na tsy FPVM maro le olona azonao fa ny olana tonga koa le samy FPVM dia ianao koa ve dia manohana an'ireny raha samy ianao tsika samitsika ka le tsika samitsika iny tsy hita hoe izy le tohananao anatin'le izy azonao zay le tena problème ao anatiny ary raha manohana ary misy an'izany ianao manohana andre ary nareo zany ohatra miseho mahitahita mihitsy tsy manohana ianao ary nareo koa mahihatra mihitsy tsy hitanao tsonga izy atao amin'le olona fa zonge hoa tsy hainao tsony manao anao lazaina hoe miseho mba miseho milay miseho manohana etseroa manome bisikileta ery miseho zany ny ianao zany amin'le sampinao ihany tsy mamendray ianao tsy mba tsy hita mihitsy ataonao ohatra tsy hitanao dia zay ny resako to aminareo io tsy problème tsy resahana amin'ny olona ary tsy voatery miandry ny avianareo zay vao manao zavatra zara za manokana tsy miandry ny avianareo zany hoe mety ve sa tsy mety le ataoko fa za manontany an'le Jesosy ao amin'nato amin'ny fanjakana zay ao anatiko hoe mety aminao ve io Jesosy mety io Jesosy ataoko io zay na iza milaza fa tsy mety le izy fa za Jesosy mpanjakako zay le hoe tonga ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra farany koa pasteur sady tiana sariana ihany ohatra ny pasteur teo mihitsiny zany izy tona mifoka sigara mifoka rongony fa vao nandray ny fanjakan'Andriamanitra dia vao maheno fotsiny mifofo sigara tonga dia maloloya zany hoe tsy niterena zany hoe mialay ianao amin'le sigara fa ratsy zany tsy zany fa henoko mihitsy le fanjakan'Andriamanitra ao anatiko manome ahery ary lasa tsy tiako azy lasa halako azy le fanjakana zao tontolo zao tena henoko zany hoe tsy zatsony zany azonareo hoe mahasamihafa io le niteneniko anao hoe tsy mitovy le rahalahy le niteneniko anao hoe hafahafa be nge ho maheno an'izany hoe ny tongotry rahalahy tavelo ambany tongotra ao zany ary hafa ho azy zany nareo nge ohatra me fotsiny amin'izany fa mba dinio nge ho azy zany olona lavaranjana nangeza be afaka maela maninona ny tongotry nitsahany laha ohatra zany fa tena hoe terme tsotra nefa mahafinaritra be hoe tavelo ambany tongotra ao raha lany tongotro any anaty bus zany dia za tena maheno hoe tena ao anatin'ny ty rahalahy tiny fanjakan'Andriamanitra satria na ny fomba nitenenana an'le olona hafa mihitsy zany na ny fomba firesaky ny olona tena manana ny fanjakan'Andriamanitra inona tanjona zany amin'ity androany ity hoe andaontsika rehetra tena angataka mihitsy mba tena anjaka ao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra tena hoe io olona vaovao ny baiboly nge tsy niteny hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia kristianina adaptation tsisy an'izany ao tsy hoe nadaptaptena hoe tsy le raha vao mbola zany tsika manao an'le hoe raha za taloha aloha ny tena nataoko nalala ny anarako mihitsy aza miteny an'izany fa tsisy an'izany ianao taloha zany tsony nge efa vaovao ianao zao fa tsy ianao taloha tsony io mazava aminareo hoe zany misy tsika mamerina zany fa raha za taloha aloha ny tena nasiko mafy mihitsy fa azafady ohatrany hoe hafahafa be le teneniko hoe fa manina moa zany nieritreritry nandrainy Jesosy nefa ianao mbola mieritreritra raha za taloha ke fa tsy ianao taloha tsony zao le miresaka fa ianao vaovao dia raha misy olo amin'ny Kristy dia olona vaovao dia averena efa manina ozy izy ataovy mafy tsara efa maninona ozy izy efa maninona zany le zavatra taloha efa lasy ny olona tena nandray an' Jesosy zany ny azy ny zavatra taloha efa lasy tsy verimberena anaovana disika goka tsony le zavatra taloha iny tena olona vaovao izy za tsy miambo miresaka amin'izany fa mifiainako aloha zao no hitako foka rongony foka sigara tsy tena mpifoka be fa godolokany tena mifokako tamin'izany atao hoe nijangajanga sy ny sisa nanao aramarsio fa rehefa nandray an' Jesosy tamin'le fotoana ny bebako dia ny fofona sigara ny tena farany tsy zakako indrindra tonga dia marary be mihitsy lohako io dia misy fotoana ny tamin'ny fotoanandro zany za manao vehivavy manao zipofo kely zany andray mialeto za marany za mandrapifarany aiza reny fiafarany iny aiza mbola any mbola tazana hoe any ve fiafarany iny tena zany fa misy fotoana tena rehefa henoko eo fanahy dia vao mahita dia miteny avadika tsy menatra tsy lora rehefa tonga dia mitanjaka manao an'izao ohatry lasa mahakamo anao indray mahita azy hoe maninona koa izy manao zipofo kely ohatra tsy hoe amboamboariko le masoko le foko fa tonga dia hafahafa be zany hoe maninona kosa zao ve mipozy manao ny zavatra iny hita daholo dia izy mieritreritra tsara izy amin'iny za koa mba miteny anareo eny rehefa mba manao an'le siklista koa mba mijery fitaratra ihany fa misy dia tena hafahafa ohatra mofakondro tsy masaky zany sasa tena marina nge zany fa le izy le olona tena niova zany tena mahita hoe hafahafa zany tsy mety amiko tsony zany tsy hoe miezaka manohatra fahotana izy fa le herin'Andriamanitra fanjakanao anatiny mihitsy no miady ho anazy dia zay le hoe lasa marikoriko mpahotana izy ao anatiny ihany zay na tonga Jesosy ny teny tampianatra aza miala eto mihitsy ianareo aloha na dia efa mibebaka ary amandra-panafy ianareo ny hery tsy tonga le fanamasina raha tsy efa mibebaka le olona dia ao anatin'izay zany na dia efa mibebaka koa ireo dia raisy mihitsy ny fanjakana sy ny fanamasina hoentinao manohatra amin'ny fijangajangana sy ny fahotana zay nga maloha paster raha mbola misy azonao ambara
somary sarotsarotra kely a fa mezakatsika zany ao anatin'izay raha omena endrika ray zao nareo ohatra hoe saryan'izay a minona mahatonga nyreny vato ao anaty ranomasiny reny lasa malamalama misy lasa boribory ary izy reny satria milona matetika ao izy ianao zany rehefa milona hoe ato tia ny sehatra misy anahy dia za miteny hoe tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra hitan'Andriamanitra zany io somary ohatran'ny sahirakirana kely tsika mezaka manazava zay mirahalahy hoe mbola tsy takatra fa rehefa hitanao hoe anananao zay etaeta zay a ho avy Andriamanitra izy io raha mandinika angambonareo inona mahatonga hoe mpiandry mbola manao an'izao hoe pastery manao an'izao hoe satria mbola tsy tonga tanteraka io io tsy hoe tamin'ny fanokanana pastera na fanokanana mpiandry na fanokanana katekomena na batisa le izy fa le amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia io dadavina trandrao zay ny dikan'izany hoe rombay mandrombaka mitady ianao mikatsaka zany hoe ity zany le izy dia be da be ny tenen'ny pastera teo a any azy zany na dia mifandraisanao fotsiny le resaka hoe publication teo fotsiny ary a dia efa fironana makany zany a iny Andriamanitra fa hiasa azona tsika ve le izy somary sarotsarotra efa ndao hitongilana makany ndao irona makany amin'le sehatra misy atsika na dia matsapa rena hoe tena mbola tsy tonga ato ranga fanjakany lanitra fa ianao kosa efa ao anatinao le etaeta hiasa Andriamanitra ao anatin'izay fa rehefa tsy tonga kosa io etapy dia samy teny aminareo zato isan-jato zay hoe mbola sahirany etontsika mbola naman'izao tontolo zao eto ihanytsika zao fotoana iainantsika zao nge efa tena fotoanan'izany hoe fanapahan-kevitra zany tompoko e na dia fitenenana fotsiny hoe taona mifandringanana ary tya tokony efa jamy teny tena mety be da be nge nanapa-kevitra rehefa navao-nigadona zany hoe taona mifandringanana zany e niovatra amin'ny fanompona hita nanao ny asa rehetrarehetra ny azakazaka daholo ny rehetrarehetra tsy haiko aloha na janvier sy février any dia pause indray aloha mars avril mai juin miandry an'le farany taona le alohan'ny amin'ny firy iny 45 minutes miandry any dada ho avy amindray eto amin'izay indray vao tenanao rehetrarehetra fa amin'ity anjakatra amin'ny juin fandringanana tompoko anjaka mars rehetrarehetra rehefa tsy tandrintsika ohatran'ireny mpanao reny ihany azo ao afatra sy fampirezantsika izao hoe fampitandremana amin'ny zavatra hitranga ao aloha rehetrarehetra na ny zava-misy amin'izao iainantsika izao ary dia mila mandiny tena mila mandray fanapahan-kevitra tsika tsiraray avy a dia zay anisan'ny fampiorenana sy fampitsoronantsika te sao dia misy fanontaniana amin'izay tompoko andreto izay mirahalahy mandroso aty mmpanontany ho anareo amin'ny onjapeo a afaka mametraka fanontaniana amin'ny 034 51 65 06 dia valiana espace teo reto misaotra tompoka na ame fitenenana ny tiako anontaniana ray aman-dreny ianao teniteny hoe asiana vilian'i Jesosy dia tena asiana vary ve tompoko le vilia sa ahoana ny finoany zany hoe manatrika anay eto Jesosy a ohatra n'le natao e le nianatra ho azy zay dia ny saina hoe reto sika nisatsika mba hafantatra fa mifinoan'le olona zany ohatrany hoe mba zay zany neritreretiny le tantaraina ne zany hoe lo mba asianan'i Jesosy satria avany aminy dia ohatrany mahafinaritra na le ankizy ary miova satria io ny latabatra Jesosy dia eo zany Jesosy a dia ohatrany hoe manaja matety zao amin'izao iandrenantsika zao nge ambony latabatra sady milalao tena foana misakafo nefa tsy fahalalam-pombo zany fa rehefa ndeha ataoko hoe mba sary nieritreretiny zany zay le mpiandry manao an'io hoe asiana vilian'i Jesosy ao a dia mba na izy koa ary a mahita fifaliana hoe ainy tompo ato aminay a fa tsy haiko na sy mivary dia hoaniny ihany rehefa avy eo anatin'izay fa nisy ohatran'izany mihitsy eny amin'ireny toby ireny le fifoazany reny dia manisy avarin'i Jesosy eo foana izy dia misy toana misy vahiny tampoka tonga dia iny zany solotenan'i Jesosy dia amenan'le vahiny le izy na ihany koa hoe isaky mihinam-bary ianao dia misy atokanao mihitsy a ho an'ny sahirana sy mandry Jesosy Kristy zany tsy voatery ho hitanao iny fa nidina avany an-danitra hinam-bary a fanaona fa mety misy ho sahirana zay nge le mahatonga zay mifivadikanina dia mame hanina ho an'ny nony e azonao le famezantsika zavatra zay mihitsy nge le hoe nandray ny fanjakan'Andriamanitra e lasa miady ianao tsy tafandrimandry mihitsy ianao hoe misy olona tsy mihinana any za ty mihinana dia le toe-po zany a tena tsy hitako mihitsy ahoana ny anazavana azy aminareo hoe tsy amboarina misy toe-po mihitsy ao anatinao hoe mampalahelo rangaha le olona tsy mety rangaha zany a ohatry ny hahantra fotsiny ianao dia misy za zao mahaino an'le tantaran'le ramatoa teto iny hoe mizanandro zao
dia antra be anazy dia mitondra-mbavaka hoe Jesosy ajereo izy fa tsy mafika ny adinay raha oharina amin'ny adiny. Tsika mantsy mitantara hoe mafy be ny aditsika, fa rehefa mienina ny hafa ianao dia hitana hoe tena tsy mafika ny anay, zanaka maditra, vady efa maty, tena ohatran'izao. Dia fona tsy hoe mameno feno raha miteny an'izany, fa izy ary mahazaka an'izany. Koana moa izay Jesosy, izy miresaka zany dia maka hery ianao anatin'izany. Tianao alazaina hoe le finoana araka le tenin'ny paster samy manana ny fomba anehoany an'le finoana. Misy zao ampiangonana dia hoe ny asiko sezara eto tsy hipetrahana izy anefa Jesosy ny eo, finoana mihitsy izay. Fa rehefa tena inoana izay dia tena tonga aminao mihitsy izay. Fa mety ny olona tsy mahita fa ianao mampahita an'i Jesosy hoe eo Jesosy. Ny finoana zany dia zavatra fanehoana zavatra tsy hitanao maso. Rehefa izy ianao hoe tena misy Jesosy ato an-trano, dia tena misy Jesosy mihitsy ao an-trano ao, tena en présence an'i Jesosy. Dia izay le finoana izay mihitsy no ampiasaina. Ty tao aminay tantaraina anareo anamafy an'izay resaka izay. Ao atokantranonay ty zavatra ty vadiko moa zany nahita an'le izy. Tanareo samy ao atokantrano zao dia samy mba seritserina manao zay ataony eo. Ho anazy zao ty manambomboatra zavatra dia manamboatra. Dia mivadiko koa nanao zavatra, mahareo feo mivadiko ao atokantrano hoe nareo sahirana amin'ny ataonareo rehetra fa za tsy mba resahanareo. Ao an-trano io ao atokantranonay io hoe tsy mba resahanareo zahako. Ianao zany raha mba misy sahirana tokony mba ay apio a Jesosy zany nge mahatonga ny sasany hoe manasa vilia izy dia hoe mba diovy ohatran'ity vilia ty zany ange le fiainana miaraka amin'ny tompo fa sao dia te iandro hoe dia olana be brositranony ny sasa dia fa mahay maka lesona amin'izany izy hoe mba brosy takan'izao foko Jesosy maka misota ohatrohatr' zany dia ohatr'izay mihitsy ny nataon'ny tompo tao atokantrano toko mijory amin'izany atao hoe nivadiko ny tenenan'ny tompo hoe za tsy mba resahanareo. Miresaka eto amin'ny zanakay miresatresaka rehetrarehetra fa izy tsy mba niresahana. Izy ty ao atokantranonao ao anatiny ao hitany daholo ka mitranga aminao ary zany mahafinaritra ao antsika ireny hoe rehefa mifankazatra amin'ny tompo tsika dia efa manomboka hiara-iaina mahita ny tompo. Normal raha hitany mora aminao mahazo valim-bavaka tongavan'ny tompo amin'ny nofo mora aminao ny mangataka ao tranolay satria tompo efa mivezivezy efa moninao. Izy ge zavatra hitretin'ny olona le hoe mivavaka dia le mandohalika eny dia miresaka fa le mivavaka anie na eny ambany mpandehanana ary ianao Jesosy andeha tsentsika izao inona raha zao ny tsara atao lokandroany dia efa miresaka ngeny dikan'izay conversation anao sy Jesosy. Fa ny antsika le atao hoe mivavaka ma dia za tsy nandohalika dia niresaka tamin'i Jesosy, tsy izay ihany fa zay vavaka izay. Fa le fifandraisana tiany Jesosy atao dia hoe ao an-trano dia mba miresaka amin'ny Jesosy. Ohatry ny mieritreritra zany ianao eo mihitsy Jesosy tsy haiko nareo nampanao ohatran'izany fa zany izy tony izy olona adalanga amin'ny teny anaty bus fa nandray miteny hoe Jesosy le zavatra ohatran'izao fa miteny nandray ara tsy azoko sary miresaka ange za zany fa zay vao mieritreritra ary hitako zao ka hitany reny reto olo reto hoe miteny rery satria tena mifazatra an'le fampiresaka amin'ny Jesosy. Fa lasa fahazaran'i Jesosy koa ny hoe ianao miresaka aminazy. Azo atao Jesosy andray bisitsika mba hita bisitsika zao Jesosy atao mihitsy tsika fa tsy hoe ianao rery dia mandeha saotra Jesosy fa tafiditra anaty bisitsika izao andeha hodindray Jesosy tao tsika Jesosy arovy eny an-dalana eny na ao anaty bus ary zay le atao hoe mifampiresaka dia zay le nampalelon'i Jesosy tamin'zareo hoe ato an-trano nefany tsy mba resahanareo dia ifampiresahana. Tena zay mahatonga an'i Jesosy hoe zany lalana sy fahamarinana ary le fiainana nge dia hoe rivotra iainana mihitsy maty ary vao tsisy Jesosy ao an-trano dia hoe tena fiainako mihitsy. Zay le niresako taminareo isy anao Mercure dia niteny tamiko hoe tsisy hidiran'i Jesosy dia nilaza mihitsy rehefa tsisy hidiran'i Jesosy dia za koa tsy miditra satria le Jesosy ivavahako rehefa tsy miditra kinona moa ny hidirako amin'izany. Zay daholo zany no tokony fiainantsika. Raha asa ny angatanao rehefa tsisy hidiran'i Jesosy asa miasa azonao satria tsisy hidiran'i Jesosy mihitsy ao anatin'le asanao dia zay le hoe tsy resahanareo mihitsy zay sorato fanontaniana hafa tompoko tompoko sao dia mbola misy fanontany ao ary ny anabavitsika aty afaka mandrosa ianao satria somary malakilaky efa mandeha ny fotoanantsika ao anatin'izay koa. Saotra tompoko nanome fitenenana miala tsiny fa ohatra ny hoe tsisy hidira le resaka teo ny zavatra anontaniako pastera fa fanontaniana hafa mihitsy manana fianakaviana marary toerana lavitra dia mba manontany hoe le manao rano Jesosy ve afaka atao à la distance sa tsy mety nefa ny alohany tsoriko fa le olona mpivavaka amin'ny fiangonana zandry le tena tsy tona le anaram-piangonana fa le tena fiangonana hoe mandeha tsotra andavanandro dia izay no mba nontaniako azafady tompoko. Manamafy azy tamin'ny laroby mihitsy no resaka misy mpiandry za ozy zao ny zavatra nitrangatako marary mafy mamanay
any mba mivoatra any za ihany anefa nohatra mba fantany satria ohatrany hoe mba akaikikaiky amin'ny mama tao anatin'izay de misy mpiandry nama fa tsy mpiandry miaraka amintsika zany mety tsy mahala an'izay fa ozy izy hoe marary mafy mama fa mba ataovy ty maka rano ozy izy fa ivavaka ao anatin'izay tena ataony a distance de ohatrany rehefa namasinantsika raha reny de nampisotrony de ozy tena gideny amin'ny telefona hoe vavaka de atsoboiny tananao de le ray zany le mpiandry any manaonao je manaraka fotsiny fa hoe amampiandry azy de nataony le izy fa nyteneniny de nijoro izy aveo hoe nanontany mihitsy izy nanao zay mama efa afaka mitsanga anio izy nefa hoe ho faty raha ny tena hoe malala zany ny zanany de amafisina amintsika fa efa alefan'Andriamanitra daholo ny fitaovam-piadiana tompoko de alefo zay rehetrarehetra manavotana olona ao anatin'izay andro farany zany tokony ezaka ny rehetrarehetra zany mahatonga pastera sisi ho alefao zany le hoe fandrombahana tompoko fandrombaka samy manao zay ho afany de etaniny ianao azo atao a distance ampianaro azy ihany marina be zany satria za somary voateny kely teto ndray mandeha hoe pastera zarainao mizoma fanavozana daholo na de tokony ho secret ny FPVM mara ohatra fanamasinana rano ohatra fanokanana trano lay satria mantsy ny zoma fanavozana mandeha amin'ny radio mandeha de za moa tsy nety le fanato anaty satria ny fanao anaty de milaza mihitsy hoe zarao amin'ny olona rehetra amin'izay fa ny olona rehetra tokony alalan'izany daholo amin'izay satria andro farany zao ho avy ny fotoana tsy ahita pasteur zany nareo ho avy zany ho avy ny fotoana tsy afaka anantona nahiraka za fa samitsika rery any amin'izay nefa ahoana ary ny anaovana an'ity ahoana ny atao an'ity ahoana eny fanatramin'ny batisa ary de amin'ny fotoana manaraka zany ho resahan Jesosy fa tsy zao so kakeny hoe nampianatra zavatra tsy tokony ampianarina ny pasteur atao fa isy olona marary mafy zay tsy ahita pasteur tsy ahita ninina anao de Jesosy ataovy batisa io de ho gaga ianao hoe za ve pa Jesosy tsinona de andraso fa aloha izy niteny zany fa tsy teny zany aminao eto androany fa ho avy ny fotoana zany rehefa anatina aditsika de marina ny teny pasteur hoe samy tena mampiatra amin'izay satria le devoly efa tena manao tsipaky mialaintsika amin'ny teny zao tena manao tsipaky mialaina ngeny devoly mamosavy zazakely tsy hoana de mibotsina ny kibony botsina ho ny lohany atao skanera tsisy ninina natao zao tsisy ninina voto ny tongony satria reny rahantsika mahita reny fa nampanompo sampy ary efa misy télé de tsy misy afa-tsy fanompo-tsampy fotsiny alefa ao anatin'le télé ao zany efa ampianarina antsika mihitsy zany ampianariny devoly antsika mihitsy ny fampo-tsampy efa zavatra efa ohatrany efa normal izy zao tsika amin'ny teny zao zay no mahatonga antsika mila mianatra tsika mba tsy hovo ka le a distance raha nabavy azo atao tsara mihitsy fa sosikevitra ihany ana raha olona tena mbola tsy nandrainy Jesosy de anga atao Jesosy hoe engane Jesosy zao zavatra mahazo zao mba hampitodika azy ao aminao azonareo le izy raha angatanao sitrana man mety hosotrany Jesosy ihany izy fa izy sitrana fa tsy fantany inona le tsy nety nataony matomantsy misy olona antsika de misy zavatra tiana Andriamanitra atongavana foana satria misy antony avokoa ny zavatra rehetra na ivoaka ny trano ana de tafitohana de misy antony izy zay dana miverina mivavaka ny dikan'izay azonao de engane Jesosy zao zavatra mahazo mba hampitodika azy aminao fa rehefa mitodika amin'ny Jesosy izy hain'Andriamanitra ny manasitrana azy de ataovy a distance aloha mba tsy ho fatiny devoly izy rehefa misy marary mafy ny aliko ny fahafatesana ny tena tsy maintsy roahana de ny devoly mpandatsakaina mba raisinao tsy zany reny le hoe vehivavy miteraka tady tsy ivoaka ny zazy olona efa marary mafy le olona ato efa toetra tady ho faty roa iaingana ny aliko ny fahafatesana sy ny devoly mpandatsakaina sy ny asana kalan'oro miodiody amin'ny eo amin'izay mba ny anjely maka ny fanahany eo fa tsy maty ny devoly le olona de asaina mibebaka moramora izy raha ohatra ka hoe ao anatin'izay fa azo atao tsara ny a distance fa azonao atao koa ny mandeha makany mihitsy mitondra n'izao zavatra fampianarana zao mandraisa any Jesosy tsy sarotra anie tsisy asa hoe miandry ela be hoe sarotra be lasany tsy sarotra mitoro ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny hoe ndana mibebaka manatona an Jesosy de raha vao manatona an Jesosy miantso an Jesosy na inona retiny de mahita fanasitranana izy zay de azonao aona izy ianao fa ny telefônina tsy malavi-tanika mahazo oatra ny andafina ny telefônina ary any mba fetsifetsy masina mody mba mifampiantso aloha mba eto amin'ny Jesosy ihany mba hateneno an'izany izy indrindra raha vao miteny izy hoe efa natena nentina atao amin'ny dokotera fa tsy hita mihitsy efa ny tonga de mandana hoe eto amin'ny Jesosy satria matetika ny aretina azo avy amin'ny ody tsy hita ny dokotera zany mihitsy say sy reto roa reto aloha ny tena mba fantatro ny aretina vokatry ny ody sy ny areti-po vokatry ny alahelo sy ny fahatezerana ny areti-po tsy hita ny dokotera zany io
tsy nisy dokotera ka hoe nandidy fo hoe malahelo nyty olo ty a de paralysé de nididina ny fony de hoe oay reny ny alahelo fa mivoaky oay reny fa mivoaka daholo ny fahatezerana fa meo lalana ny fahatezerana tsy fa ny olona ny areti-po a sy ny ody reo zany a tena mila hoetiny eo am' Jesosy a de mifamely zay ihany iny misy fantaniana hafa koa pasteur de apetraka koa de anao mamala izy hoe salama ahoana kay no ny alalana hoe fanamboaran'Andriamanitra ve sy mpisah blokazy fa mbola miandry valim-bavaka ahoana zany alalana hoe Jesosy sa blokazy zay le hoe mandihy ny tena aloha tokony mandihy ny tena jerena arakaraka ny ataonao hoe fiainanao zay zany le jeresahantsika teo hoe fanjakan'Andriamanitra ianao zany mandinika hoe inona mahatonga an'ity de zay koa tokony efa mampianarana antsika foana isika zao a tokony mba mahafantatra hoe tia ny fomba ahafantarako zavatra fa any am' Jesosy isika tsiraray avy de tokony alala hoe tia zavatra tia ny fomba ahafantarako hoe avany am' Jesosy manana fomba izy na amin'ny nofy manana fomba izy makatenitsika manana fomba izy miteny amin'ny sofina izy raha tsaroanareo a zaraina amintsika mpanompon'Andriamanitra idada de efa nitenen'ny Jesosy a fanampin'le resakitsika teo hoe mba hampianary ny olona fa zavy tsy fantanozy izy ndraindray zany ny azakazaka any amin'ny dada sy any amin'ny pastera sy any amin'ny mpiandratsika fa zao andro iainantsika zao de tokony ezaka tsika tsiraray avy hoe manana fionana manokana amin'ny tompo aza tsy hoe tsy ahita mpiandro mbola ndreto aloha mbola misy pastera sy anina rehetrarehetra efa ho avy fotoana io any amin'ny adinao any mbola tsy satran'izany ianao hoe amin'ny roa maraina ianao marary mafy ho aiza ianao efa nisy mpanompon'Andriamanitra tratran'izany zany efa tratra na rary mafy atao an-tranonay tao Jesosy mifona ho aza amin'ny pastery za pastery ty de ozy mivadiko tamindao isotro ny rany Jesosy fa na de pastera ary tsy matakatra hoe nde isotro ny rany Jesosy azonao vily izy rehefa tena tafalatsaka zay ianao hay le vadiko teo akaiko tenitenen'i Jesosy ndao isotro vony sotro ozy nareo tsy inona koa de zay de isika mila na de pastera mety tsy tanga tonga tsy manana hevitra ta de ampianarina atsika ezao ny afantatra hoe ty zavatra avany amin'ny tompo zay mitseko na mahavaly zay arakaraka le toerana misy anao zany olana io de ianao mety mahafanta raha vany amin'ny mety fahavalo aloha de mety anao blokazy mihitsy izy Andriamanitra koa azadiny fa Andriamanitra de mizaha toetra de voly de maka fanahy reo zany mampiavandreo fa zavatra mitranga amin'ny fiainantsika foana reo zavatra reo fa ianao mandinika hoe avaizy ty zavatra ty de malala de rehefa fantatra hoe Jesosy ay fananaranao aty nde ho arovako raha fa manana ny devoly de ina zany ny atao mandroka zay efa fahefanantsika zay mandroka blokazy raha fantatra hoe any am'le fahavalo fa raha vamin'Andriamanitra kosa zavatra takin'ny tompo de miezaka ianao hoe Jesosy sao de ty ary natonga an'io zay le mandiny tena zay natonga ny tompo hoe na mivily miakavanana ianao de ndray feo vonao ty lala mahitsy ka izory Andriamanitra tompoko de manome saina atsika foana amin'ny lalana irahantsika aminy mbola misy fantany mahavalo ve mbola misy fantanina manaraka indray tain'i Jesosy pasteur momba n'ilay hoe fanjakan'Andriamanitra hono misy fotoana pasteur tena hoe mangetaeta mihitsy ary tena mahatsapa hoe eo foana Jesosy fa misy fotoana reraka amin'ilay adi-piainana fa misaotra fa tena mampahery pasteur mampianatra tsaroko daholo ny lasa koatrin'ny menatra misaotra fa mampahery andrombaka pasteur misaotra nareo andrombaka ao n'izy pasteur sika teka izy fa andrombaka izy zany ye tena rombana tokoa ny hoe alim-bavaka misy tokony ho hita ianao fa androm-bavaka misy tokony ho hita ianao tsy tokony isy an'izany hoe miandro mandefa publication antonareo fa zavatra tsaratsara ny eo mahita 1000 j'aime 500 fa rehefa miteny hoe mibebana reo fa ho avy mifanjakary tsisy ny olona tsisy anao an'izany satria tsy mety aminy zany ny olona tena mandrobaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra de tsy ny zavatra fampanampanantena n'ohatra zany ny tena tiany fa zavatra mapebaka zara zany antaninareo ny hira tena tiako indrindra de reny ny hira soratany izy le rahalahy rapitso barivolo reny tsy baovola moa fa barivola tena le zavatra mapebaka hoe mampiona amin'Andriamanitra aloha de aleoko lavitra ary mahazo teny mafy hoe mibeba ianao fa ndraindray rehefa mahazo teny tsara efa tsy mila mibebaka tsony de za tsy hoe mampirisika ana aza manao Facebook aloha rehefa tsy tafiditra hoe fa ny antikrista voalohany tonga eto ambonin'ny tany de io Facebook io ny resaka teknôlôjia zany aloha mila fantatra maneran-tany zany ny teknôlôjia ny antikrista voalohany tonga eto ambonin'ny tany
fa tsy hoe ho avy Jesosy sandoka ray fa io aloha ny anankiray voalohany. Dia zany mila tsara tsika isy an-tany raiky maninona reo mampiasa sy ny sia rehetrarehetra. Dia zany tsy ho valiana androany fa amin'ny fotoana manaraka ny teknôlôjia sy ny fivavahana. Fa mila mitandrina tsara aloha amin'le resaka teknôlôjia. Faharoa manaraka zany rehefa hanao teknôlôjia ihany, sa mampahery dia mampirisika, zalanina amin'ny zavatra tsy isy dika ny crédit sy ny vola. Fa kotian'Andriamanitra koa na ny vola laninao amin'ny zavatra tsy isy dikany ary. Ozy Andriamanitra ary za manome anao fa ampidiranao crédit fa zavatra tena tsy isy dikany nge no andaninao azy. Fa alan'io tena ampiasao atokany amin'ny zavatra tena hoe fitoriana amin'ny filazantsara natoro-teny kely ny ataonao mety zany. Eto moa mampafantatra manokana, pasteur manana compte Facebook ihany. Mba raisinareo kely ihany koa fa misy fampianarana kely sao dia tapitra amin'ny fotoana dia tsy ananazay intsony mba omeko kely pasteur ny compte fa misy fampianarana kely mahafinaritra be. Aza manao Facebook aza tsy manana azonareo tsara fa ho an'izay manao dia amena ihany fa mba ahafahana mamonjy so mba misy olona voaresy latrany amin'izany. Do pasteur. Ya, le compte moa zany mentsika eny amin'ny farany eny. Amin'ny firy moa tsika pasteur no tsy milatsaka kely hoe tsika no tokony mamarana fotoana satria misy fotoana any ambony rehefa avy eo compte Facebook koa pasteur pasta dia misy aira amin'ny farany Harlanto Rabesson. Rehefa manano nareo dia afaka mifampizara atsika afaka mifampahery misy sarina efa mianako dia misy sary koa ho sary ohatr'izay ao anatin'izay dia afaka mijery eo nareo pasteur misy aira amin'ny farany dia Harlanto Rabesson dia mifampizara atsika ao anatin'izay. Dia izay le resaka fanjakan'ny lanitra zany dia angatahantsika mba io ry havana aza dimy fa araka ny teny ohatran'ny teny pasteur teo hoe tena voaisy ny fahotantsika ry sain'ny tompo hoe impito amin'ny fitopolo impito. Maninontsika ozy manota ao anatin'ny andro anankiray ny fahotana ry sain'Andriamanitra maika fa mifandrosoanao maika fa mifanohananao asan'Andriamanitra dia isain'Andriamanitra reny tsisy mipika eo anatrehan'Andriamanitra dia fata mihitsy hoe ty liana ao anatin'izay dia tohanany ampiny ao anatin'izay dia mahita mivoninahitran'Andriamanitra tsika anatin'izay. Pasteur hoe salama tompoko afaka masinao rano Jesosy ve nono mena zazakely voateraka sa tsy maintsy rano ihany misaotra tompoko. Afaka ve hoy sa tsy afaka? Afaka zay valiten'ny publika tompoko afaka ao anatin'izay io le tompo dia nyteny mety anao zao ny teny hoe nieritreriny tany hoe tianao ty sady tonga dia fanafody dia hoanao sy Jesosy tongava aminao araka ny finoanao satria mety marary ny zanany dia zay nge mahatonga antsika hoe amasinona hatrany rano amin'ny simy be ty tany tany aminay tonga dia alohany aminay ihany nivoakako tsy manambara ohatran'ny pasteur ihany tsy manakambara afa-tsy ny teo amin'ny tanàna le raha matoa mitaraina fa mamilava le vadiny misotro toka foana dia narehany ty rano Jesosy ty dia ahoana ny atao pasteur dia ozy izy ao hoe amasino ny rano Jesosy isaky le larobe ohatrany teo zao dia manamasina dia asio ao amin'ny rano amin'ny simy be anareo dia sady mivavaka ianao fa mivadinao tsy maintsy hisotro rano tao nanomboka ohatran'ny lasa tsy tia toka satria nahoana ny finono hoe vao hisotro an'io rano amin'ny simy be ao io dia hiasa Jesosy dia niasa tokoa Jesosy zay ngena tonga ny tompo fa na rehefa tsisy finoana koa zany io dia lasa fazana fa ny finono zany dia nataon'le izy dia niasa Jesosy dia lasa narikoriko tsy haiko hoe tsy ampidozy ve ny fieritreretan'le rangahan'le rano le toka ny sotrony amin'izao fa efa me maharikoriko izy dia faly izy satria fa lehibe koa zany ray mpianakaviany zany zay le tenentsika tsy pazo daholo zay karazana rato na vovo io na misy ohatran'ny fanjonoana zany torana amin'ny lefo na azahoana trondro misy karaha mba mijereva amin'ireny nareo manao fanatotoloana fa misy fomba maro azahoana trondro Jesosy mantsy ny teny riavana ary anisan'izay mba tiako zaraina aminareo ty tenin'Andriamanitra ty hoe iresantsika hoe ny mpandrato lo jerena amin'ny tenin'Andriamanitra ihany fa so dia anetsika mba sokafo kely nge eo amin'ny baibolitsika marahantsika azy ao amin'ny Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fito amby efapolo. Matthieu toko fahatelo amby folo ny andininy fito amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fanjakan'ny lanitra ozy tahaka ny arato tariny. Matthieu toko fahatelo amby folo ny andininy fito amby efapolo hitanareo ve? Matthieu toko fahatelo amby folo ny andininy fito amby efapolo. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra ozy dia tahaka ny
arato tarihiny izay nalatsaka tao anaty ranomasina ka nahavory samihafa karazany rehetrarehetra. Dia ohatr' izany io fanjakan'Andriamanitra io ohatry ny hoe miainga amin'ny mpanarato dia mandeha mahazo karazana zavatra be da be azadinareo fa tsy trondro ihany ny azony ao. Fa ay hono reny mpanarato reny rehefa vao ampiakariny zany ny arato dia tafakatra eo ambony zany ka eo izy mahita fako dia ataon'inona ary ny fako raha fantatrareo? Alainy dia averiny anaty ranomasina tompoko. Zay trondro tsy izy hoe tsy azo hanina, fantany hoe tsy azo hanina dia alainy dia averiny ao anaty ranomasina. Zany ny zavatra misy zany. Dia ohatr' izany fanjakan'Andriamanitra io ianao zany le trondro alain'Andriamanitra dia hotehiriziny hoentiny eny an-tanety ianao, fa zay tsy izy dia avoakany. Dia ohatr' izany koa fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra zao tsika efa ao anatin'ny araton'Andriamanitra ianao dia ho alany tsikelikely eo tsy ilainy aminao rehetrarehetra. Amboariny tsy marobe nareo efa tadidinareo fa tany Andravoahangy fivavahana zao na tadeko tantary teo mpivarotena fanena tamin'i Jesosy dia ozy Jesosy hoe asio fitaratra alohan'ny varavarana hidinanao hivoahanao ny trano dia eo amin'ny resaka aminao. Zany zao tantaram-piainantsika zany. Tao Andravoahangy fivavahana na enoko an'izany hoe mpivarotena fanena tamin'i Jesosy izy dia zao ny nafaran'ny tompo azy asio fitaratra lehibe eo alohan'ny varavaranao dia eo amin'ny resaka aminao. Dia manontany izy isaka mivoaka ny trano, mety ve fitafiko zao? Dia ozy Jesosy endana sy le fa ivaiva loatra, miseho loatra ny tratranao ohatra mampivarotena azy dia eo izy ny amboary mety sy manina izy ihany tonga dia sain'ny tompo ny sainy ao anatin'izay dia amboarin'ny tompo eo izy ao anatin'izay. Mahereza tompoko mahafinaritra nge miaraka amin'ny Jesosy io aleoloha tsindrina foana nen'le olona zay hoe asiana fitaratra sao dia tonga aty dia asianareo fitaratra daholo zay hoe any anay koa asiana zany fa asiana an'izay sao re tompoko fanamariana firesahany amin'ny tompo le fitaratra. Saotra tompoko nanome fitenenana mba hijoro ranabavy iray aman-dreny Pascaline. Eny tompoko. Faly miarahaba anareo ihany koa eto Antananandrano. Sady fijoroana vavolombelona no fampaherezana ihany koa. Fa efa ela zany nisy antson'i Jesosy tato amiko tato dia efa fantapatatra ihany le izy fa modimodina anao be marenina teny dia niteny mpanompon'Andriamanitra hoe ianao ozy izy antsoin'i Jesosy rehefa manofo mandroaka devoly. Ny antso tamin'izany fotoana izany efa somary tany amin'ny 2022 tany ngambany izay dia ny antson'i Jesosy nataony tamiko nandroaka devoly intelo tao anatin'ny nofy dia rehefa tonga le antso dia nanontaniako tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izy io dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra hoe antson'i Jesosy ozy izy ianao ny asany. Dia ozy izy hoe zaho mbola tsy afaka amin'ilay fahazaran-dratsiko tena izay mihitsy natao. Dia ozy izy hoe mandehana aloha mianatra dia nianatra amin'izay dia nisy fotoana amin'izay nanofo nandeha roplanina. Dia ozy izy ny olona hoe rehefa manofo mandeha roplanina hono dia ho alain'i Jesosy. Dia tamin'izay fotoana izay dia tsy le Jesosy natahorana aloha fa le hoe matahotra ho faty dia lasa aingakaingana nandeha nianatra. Dia rehefa nianatra teny dia nisy fotoana amin'izay zaho moa efa nanambady tamin'izany dia nisy fotoana amin'izay nisy problème zay sy le vadiko dia niady dia nisitaka. Dia rehefa za mihitsy no nisitaka dia nakasaina kely zany dia ity za nakasaina kely ity tsy eritreritro fa efa lalan'i Jesosy mihitsy le izy satria za efa betsaka ny taona hoe ndao hivavaka ry ndao hivavaka tsy fa tamin'izay fotoana izay dia nitomin'i Jesosy tao amin'ny FPVM tamin'izany 2023 maty amin'izay le ramseyako dia teo nanomboka tena mifikitra tamin'i Jesosy dia nanomboka nirosonroso amin'izay dia efa mpiomana tamin'ny 2023 dia rehefa tratra le fahoriana amin'izay koa mbola narefurefo tamin'izany dia miverin-dalana. Dia rehefa niverin-dalana dia tsy hoe le fiverenan-dalana notoriana akory fa le Jesosy Kristy tompo tena tsara. Dia rehefa niverin-dalana dia nanao ny fanaon'izao tontolo izao dia tena efa tsindrin-daona ihany tena mpitoerana satria le fanahy tsy mety mihitsy andany ianao mijoro tamin'ny larobiny tokony efa nijoro fa androany izany ny fotoanany. Dia rehefa niverin-dalana dia nameriny Jesosy
Za zany nietrehitra hoe andehanao an'izao fa lalan'Andriamanitra tsy amin'izany mihitsy ny Jesosy fa izy mihitsy kay mamerina anao tsikelikely dia ny fomba namerenany ana amin'izay tena hoe tao anaty tena hoe tsy takatry ny saina ny fomba fiatsan'i Jesosy satria za moa niasa tamin'izany fotoana izany dia rehefa niasa dia nanana fanapa-kevitra hoe indray izany nataoko ry Jesosy satria nanomboka teo dia ny fona tamin'i Jesosy aloha dia nibebaka tena nidodidody tena nitoto tany mihitsy nitady hoe aiza ianao fa tsy nahita nihidy hevitra anankiray fa tena tsy nahita mihitsy hoe ahoana ny fomba tsy maheno ninina mihitsy tsy mahatsapa ninina mihitsy dia teo amin'izay aho zany dia nalahelo be dia ny maraina nina tao alohan'izay aloha dia nanapa-kevitra hoe oka izay ny fanaon'izao tontolo izao fa hanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay aho. Dia rehefa nanomboka nanapa-kevitra mihitsy ianao dia nihetsika daholo amin'izay ilay zavatra rehetrarehetra tany amin'ny tsy fantatra tany tena hoe olana maro isan-karazany voalohany indrindra dia anisan'ny asany tena voakasika voalohany indrindra. Dia rehefa tao anatin'ny efitra anankiray nidao dia nibebaka ao an-trano mikikika mandroaka devoly dia nanomboka teo dia nandoha foana mandoha isaky ny avy misotro kafe zany dia mandoha dia nanomboka teo dia inona ry izy ity Jesosy lahady amin'izay nakaty amin'ny tany nanan-drano zaho tsy maintsy mahazo any dada dia ozy izy ny olona hoe ianao tsy mahazo any dada ozy ry zareo fa lahady fa talata izy mandray olona fa arak'ilay tenin'ny pasteur teo hoe lefa natorotoro ao anatinao rehefa hitady an'i Jesosy tsy misy ninina mihitsy vida mihitsy ao anatin'ny sainao ao fa tena hoe fanahy anankiray mampirisika anao hitady an'i Jesosy tena hoe nangetaeta fatratra mihitsy ny tao anatiko tao mpiandry folo angamba ny teny hoe tsy mandray olona fa tsy nanaiky raha tsy azoko ny rambon'akanjon'ny dada tsy nanazy ho teneniko anefa ny tamin'izany fa dia ny fona dia iny fifonako iny amin'izay nanomboka le fibebahana dia nanomboka talady ilay nakaty dia larobia amin'izay verina tany am-piangonana dia nisy olona amin'izay ny teny nivoaka nikaratra anao any amin'ny foibe ozy ilay ray aman-dreny izay fa tsy nivoaka ozy izy ilay ray aman-dreny nikaratra anao avy any amin'ny foibe dia za no nikarakara azy fa ianao mila mibebaka dia eny ary tompoko larobian'ny fifoazana tsara tamin'izay dia voandraisy izao izy ilay mpanompon'Andriamanitra rehefa atao ny asa-pifoazana dia za mihitsy mandray anao dia eny ary tompoko dia niraisin'ilay ray aman-dreny dia voandraisy ny tonga dia ny adaraboka tonga dia nikarapoka mihitsy mivadika demoniaka zany tamin'izay fotoana izay eny tompoko dia rehefa tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia nitangorona ny mpiandry amin'izay mpiandry anankidimy ngambany izy ny teo ny asa tampoka. Ny zavatra tsapako tao anatin'izay aloha dia tsy mahatsapa manindry fa dingana ohatrany hoe nampanaovin'i Jesosy dingana anankiray famela tamin'olona rehetrarehetra izay nanana alahelo tamiko sy ny ohatr'izay dia be da be ny vitako tao anatin'ny 3 andro dia vao vita ilay 3 andro dia nivadika demoniaka izay amin'izay tamin'izay. Dia rehefa le teo amin'ilay asa amin'izay natsapako hoe misy zavatra mitsoka heninao mihitsy misy zavatra marary zany any amin'ny tongotra any amin'ny tanana any miala rehefa natao ilay asa dia vita ilay asa dia nitohizana 3 andro ilay izy hampandrona ve ozy mpanompon'Andriamanitra alohantsika anontany an'i Jesosy hoe aiza izy manatanteraka fibebahana eto indrindra tsika amin'ilay hoe resaka ilay hoe fanjakan'Andriamanitra sy ilay fibebahana zany Andriamanitra tena hoe tsy tia zavatra maloto sy mikorotandrotana fa tamin'izany tena hoe ampahereziko atsika aloha izay mandroso mandrosoa aza na mamay ara dia tena hoe mandrosoa satria ilay miverin-dalana tompoko tena ratsy tamin'izany fotoana izany ozy izy ny mpiandry mibebaka ianao mandritra ny 3 andro manomboka amin'ny 7 alina manomboka mibebaka fay anankiray iny andininy ilany fotsiny iny ny soratana mandrapatonga ny amin'ny ray maraina ianao tsy matsiaro ninina fa tonga ny amin'ny ray maraina izay ianao vao matsiaro hoe Jesosy efa amin'ny ray moka izy ity nandeha foana ny fibebahana dia ianao zany nieritreritra hoe fa maivamaivana fa vita ny 3 andro ozy ilay mpanompon'Andriamanitra ho ampandrona ve izy Jesosy eny ozy izy Jesosy rehefa nakateny dia nampandrona indray nandritra ny 7 andro
fa tamin'izany fotoana zany tena hoe maloiloy fahotana, tsy te hanota tsony ary de tena mampirisika hoe aza miverin-dalana tsony fa andao tena hanompo tsara amin'izay na inona mafy eo de andao tena hanompo. Ho anahy manokana aloha tena resy lahatra amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo satria tao anatiny hoe tsy nieritreretinao mihitsy le fomba fiasany zany de tamin'izay fotoana izay tena nanaraka an'izay teneniny. Za moa tena tsy niasa mihitsy izay ro tokom-bolana fa izay nampanaovan'i Jesosy de nitanterahana daholo. Rehefa mibebaka amin'izay ianao ny atsapana fa tena hoe manomboka hitan'i Jesosy le fibebahanao vao hanomboka andohalika ianao de efa tomany satria ohatrany efa misy fantsika mihitsy de tena marary le izy de tena mampitandrina mihitsy ny Jesosy rehefa misy fotoana amin'izay ianao ohatrany hoe misy de volo-maka fanakely de mahery be ny ao anatinao tsy hanao an'ity tsony fa marary be le nibebahako tamin'iny za tsy hiverina amin'ity tsony. De tao anatin'izay rehetrarehetra izay de rehefa niteny mpanompon'Andriamanitra hoe efa manomboka hitan'i Jesosy ozy izy ny fibebahanao de rehefa niteny mpanompon'Andriamanitra hoe nanomboka hitan'i Jesosy de ohatrany rehefa reraka ianao de nakanaka aina kely indray aloha de kay tsapan'le mpanompon'Andriamanitra io de manontany izy maraina nanao ahoana fibebahanao tao de izy ao tsara ka mandeha tsara nefany le fibebahako zany tokony hitovy amin'le fibebahako ihany fa tsy hoe rehefa reradreraka de maka aina kely le fanahy mihitsy tsy mety fa mitaky an'izay fibebahan'izay foana de zay tena natsapako hoe io Jesosy io rehefa manamboatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ianao zany mandeha amin'ny sainao hoe andeha hanao an'izao fa Andriamanitra ary maro amintsika koa ny amin'le hoe mivavaka arak'le hoe kristianina fa ny tena kristianina tompoko amin'ny fahatsapako de manao sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao de mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Tao anatin'izay tena natopatopa ny ala avy any amin'ny asa de hoe any am-piangonana manatanteraka fibebahana tonga ao am-piangonana de nisy koa ny ananana kely de rehefa tao indray de Jesosy aiza indray ary tao anatin'izay de nitrotro ambavaka mafy ny alahady mbola tsy mahita le ahoana Jesosy de tany amin'ny fianakaviana fa za tena nanomboka nyteny amin'izay hoe tsapako tena fantatry le fitiavan'i Jesosy Kristy hoe tsika io kay tena tiany ary de tena mahasari-piaro azy mihitsiny tsika rehetrarehetra io fa tsika mihitsy no ohatrana manokana tena mangetaeta fatratra tena hoe mangetaeta fatratra hoe satrinao any am-piangonana foana satrinao andeha hanovo foana tsy te hipetrapetraka zany mihitsy ianao na ao anatin'ny tokantrano ary eny tompoko de voninahitra ho an'i Jesosy ny ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tena hoe izy ny antso izy no nifidy ihany koa efa mpiomana dingana faharoa moa de angatana amin'i Jesosy ny raha sitrapon'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy amarantsika reo avy eo ity ampamaranana zany resaka fanjakan'ny lanitra revo ny olona zay tompoko mampiasa hoe enganie inona kay zany ho tonga anie inona ny dikan'le hoe anie fiangaviana sa etaeta sa inona fandrina Jesosy no mitendry havana malala ao amin'ny tompo ho tonga anie ny fanjakan'Andriamanitra ao amintsika tsiraray avy etaetan'izany satria fantany hoe raha vao tsy tonga io de tsisy azo atao ao anatin'izay de manentana mba angatao rombay tadavo amin'ny fomba rehetra mba ho tonga aty amintsika satria etaetan'i Jesosy io ampianariny atsika io misaotra ny tompontsika ao anatin'izay fanjakan'ny lanitra zay de mindrotsika fa isa tokantrano anjaka zay de ao paster ary vavaka arytsika hitsangantsika ary ao anatin'izay ndeha anao hiritsika tsy hanolotra fanatitsika eto fa hitory fitiavana an' Jesosy mba hanakaiky anao fanjakan'Andriamanitra tiako mamiko aza atao le metsika fa ataovy nareo hoe misy fotoana zao zahako mivavaka de tsy manao le mitehan-tanana ohatr'izao fa ataoko amin'ny oetrany hoe mitory fitiavana an' Jesosy amin'ny nirina de ataoko le ohatran'ny firany antatena malefaka kely tiako mamiko
tsy hoe hovaitsika le anina fa ataontsika amin'izay mihitsy le hira dia ataovy amin'ny fonao mihitsy fa mino a fa misy kasika Andriamanitra hiasa aminao a ao anatin'ny firanao izay dia hivavakintsika dia rehevo Andriamanitra hiasa dia hivavakintsika dia ho kasina mba ho tanteraka mba tsisy ho tombo sy alitsika hoe ny sasany ve dia ahalala ny fanjakan'Andriamanitra nefa samy FPVM zao ihany a misy matakatra ve misy ve dia mbola tsy hatsapan'izay a fa samy andray fanapa-kevitra dia samy ho hita amin'ny voninahitr'Andriamanitra isika rehetrarehetra fitiavana mandraky izay toko no nitiavana o airy raitsito tsy namalia araka ny otako teny tiatry anao sy mpamindra fola zao amin'ny fonao rehetra tiompo lehibe sy manan-kery anao nefa dia nila zanao ny lapanao tsy anterire fa tena ntsitrapo no ny lanjanako ny ziogako tiako mamiko ianao Jehova o sambatra tretrika fa manana anao mamiko tokiko ianao no mpiandria zaho ty satria anao tia talo fa voasoratra hoe zay fatrapitado ny tenin'Andriamanitra dia hita zay mandondona no voaina indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona hoy ny tompo raha misy mihaino ny feoko dia hiditra ho aminy aho ary ara isakafo aminy aho vavakisika tompo Jesosy io efa fironana any amin'ny fanjakanao zao ataona izao zay tena marina fa tsisy niterenana amin'ny fizonana fa dia tena ny fanahinao ny nanangy anay tany amin'ny toerana misy any ary misy koa ny finiavana ty anatinay hoe misy ny zoma tahaka an'izao a fionana eto amin'ity toe fampiorenana ny finoana fanavozan'Andriamanitra dia nanaiky izay Jesosy tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia tonga somatsara teto a tamin'izao fiangonanao masiny zao a zay niteneninao fa masonao sy ny fonao teto mandrakariva reo zay tsiraray avy Jesosy hitanao ny any anatin'ny fona ihany tahaka ny anabavinao zay nijoro vavolombelona teo dia tena nangetaeta fatratra ary zay mihitso ny dadavinao ho amin'ny mpanomponao tsiraray avy satrinao ane hiresaka aminao foana zay satrinao hiaraka aminao foana na aiza misy anay na eny am-pandriana ary zay vanginao amin'ny alina matory ary tongavanao amin'ny nofo zay amin'ny atoandro alefanao daholo ny fampaherezana rehetra ny fampitambatambazana rehetrarehetra toro lalana rehetrarehetra zany Jesosy tokony hampangeta entanay mba ho tena tanteraka ho tonga ty anatinay zany fanjakanao zany satria nan tsy nangatanay ary hoy ny tena omenao rehefa tena tonga zany fanjakanao zany reto ny mpanomponao Jesosy misy ny manaraka amin'ny radio misy ny manaraka amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra hitanao ny toerana misy azy amin'izao ora sy taona izao amandriamanitrao Jesosy eo fandrinao etaetanao zany eo tonga ny eny fanjakanao etỳ tany tahaka ny eny an-danitra ohatra miresaka amin'Andriamanitra ray ianao ary miresaka amin'ny mpianatra ao rehetrarehetra hoe rehefa mivavaka ianareo mba ataovy zao vavaka etaeta amin'ny foko Jesosy zao hoe ho tonga ny eny fanjakanao satria rehefa tsy manjaka tanteraka amin'ny fiainan'ny olona ianao Jesosy dia tsy hitanao zay atao fantatrao ane na ianao ary zao ny tenao nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka amin'ny varatra ikororoka anareo izy noho ny fahafantaranao an'izany mahatonga anao mba hananana izany fanjakany lanitra zany fa rehefa tonga aminay fanjakany lanitra hoy ny soratra masiny ny anjeliny Jehovah mitobo manodidina zay rehetra matahotra azy Jesosy eo efa tazanao daholo ane zany zavatra zany ka mampisisika anao mampianatra anao anay hivavaka hoe
engany mba ho isany azo amin'ny valibavaka izany ianao Jesosy ho tonga amin'ny tsiraray avy ny fanjakanao. Dia anjaka isa tokantrano ianao, anjaka isa mpiaramonina ianao, anjaka amin'ity firenena ity ianao, anjaka any amin'ny firenena izay mety mbola tsy mety mampanjaka anao ianao, satria izay ny famonjena izay nataonao tetỳ tany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoana rehetrarehetra teto. Mangataka aminao kosa nefa, raha mba mety ianao nisy tsangatanana teto Tompo, matoa izy tonga eto Jesosy mba hanana ny faniriana izany, izany rehetareheta endrehany izany ataon'ny apôstôly Paoly izany. Izy teniteny ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra. Izany manambara fa ataony tsinitsinina ny zavatra rehetra, fa dia hibanjina anao hanompo anao nafony zavatra rehetrarehetra. Mba fanirianay ko ny tahaka an'izany Jesosy. Amin'izao fanjakanao fa zava-poana ny zavatra rehetra. Ho levo ny ty rehetrarehetra ty marina ny soratra masina. Rehefa tsy takatra izany soratra masina izany dia mbola iraiki-po amin'ity tany ity izay, mbola ho variana eto izay. Fa mba miangavy aoko tonga ty aminay ane ny fanjakanao, ka izay efa manana ifikitra mba ho tahaka n'ilay vehivavy tia miendry ny taherin'ny solika. Ho an'izay tsy mbola manana kosa Tompo, mba tongava re Tompo, fa hainao ny zavatra rehetra. Fotoananao mantsy io, anjaranao manokana io. Io le hoe ateraka indray io, io le hoe batisa amin'ny fanahy fibepahana io. Fa marina ny teninao, raha tsy latsaka amin'ny tany ny voamary, voambary ka maty, izay vao hitrebony. Raha mba misy Jesosy, ataovy latsaka amin'ny tany maty tanteraka noho ny amin'ny ota izay tsiraray avy, mba ho tonga ty anatinay ny fanjakanao, mba hanananay fiadanana. Saotra indrindra Jesosy, dia apetrako ampelantananao ary izany, ka na dia mbola olona tsy nandrehary mba hangatanay amin'ny alalanay ny ambitanay an'izany hoe mba ho tonga amiko ny fanjakany lanitra. Dia misaotra indrindra Jesosy, dia mbola hitohy hivavaka izay aho, dia apetrako ampelantananao, izay apetrako toy ny mpanompo rehetrarehetra ao amin'ny mpanompo lahanao ny fanohizana izao vavaka izao. Saotra Jesosy io. Saotra Jesosy, andohalika daholo tsika rehetrarehetra ary, dia samy mangataka amin'izay tsy tsika eo am-pelantanan Jesosy. Samy manavao ny fanoloran-tenany ary atsangano ny tananao ankavanana eto am-piangonana ho an'izay eto dia angatao mihitsy Jesosy. Sokafako ny foko hoe Jesosy, manjakao anatin'ny foko ianao dia amboary amboary Jesosy. Say mihitsy miteny amin'izany fa ny soratra masina dia miteny fa mivava no hitenenana azahoana famonjena, fa ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ho ataonao tsinitsinina izany. Efa afaka tapahana kosa ny any amin'ny onjam-peo any fa itsika rehetra kosa dia samy andohalika hivavaka eto ny amin'ity andro an'ity ary androka dia volontsika ao aorianan'izay. Saotra indrindra Jesosy, ndreto izay manolo tena ho anao amin'ity andro an'ity. Raiso a Jesosy ho isan'ny mpanomponao. Teny mihitsy izany Jesosy Kristy Tompo, avereny zao vavaka zao Jesosy Kristy Tompo, manaiky anao tompoko sy Andriamanitra. Sokafako ny foko Jesosy, avereny mihitsy sokafako ny foko Jesosy, dia manjakao anatin'ny foko ianao, manjaka amin'ny fiainako ianao, fa ianao no Andriamanitra Jesosy, manaiky anao tompoko sy Andriamanitra, ary tsy anan'Andriamanitra fa afa-tsy anao irery ihany. Mamindrafo amiko Jesosy, mamelany heliko ianao, fa mpanota tsy mendrika anao akory. Saotra Jesosy, amboary amboary. Dia samy mangataka amin'izay nareo, samy mangataka amin'izay, tena tonoa mihitsy amboary dia tenentsy inona le tianao amboarin' Jesosy. Esory amiko ny fijangajangana ny fahalotona. Tene mihitsy Jesosy, io akaikinao izy mino zany io izy. Androany eo akaikinao teneny io izy ezoky. Mamindrafo amiko, esory amiko ny alahelo, esory ao anatiko Jesosy mifahakiviana. Tenenao an'izany mihitsy Jesosy androany, aza manaiky fa ato amin'ny tempolony ianao androany. Io Jesosy ho manoloana io, araky ny teny anaka inona ny tianao ataoko aminao androany. Fa eo aho Jesosy, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ho ataonao tsinitsinina. Samy say milaza amin'Andriamanitra ary ninina fahotanao, maneke ao amboarina, maneke hiala amin'izany androany, araiso ny fanjakan'Andriamanitra androany, fidinao androany ny andray izany fanjakan'Andriamanitra izany. Samy mivavaka ary.
mamindra fo aminay Jesosy, mamindra fo amin'ny mpanomponao tsirairay araka ny abean'ny famindram-ponao, aza mitahiry fahatezerana mandrakizay amin'ny mpanomponao, ringan'izay Jesosy, ho lany ringan'izay raha tezitra aminay ianao Jesosy, ho aringanao va ny olona zay efa navotanao sy noantsonao tamin'ny anaranao, fa raha mba miantoraka aminao ny olonao androany Jesosy, ka manaiky eo anatrehanao ny fahotany Jesosy, miaiky ane zay fa mpanoty tsisy mendrika akory na dia ny anonona ny anaranao ary, fa androany avozin'ny fanekenao tamin'ny mpanomponao Jesosy, le efa nitenenanao hoe ny ampanompo zay efa nividiko ianao tsy mba ho ariko, teninao zany Jesosy, ary tazominay amin'izany teninao zany mihitsy ianao hoe amin'ity androany ty, ary tsy manaiky zay anao tahaka ny Jakoba mihitsy, tsy manaiky raha tsy mba amindranao fo androany, satria maro aminay loatra ny maratra Jesosy, maro aminay ny marary, maro aminay ireo ny tongeto, manana olana izy any atokantrano any, tsy hitantsony zay antorana Jesosy, efa leo azy ny olona rehetra, raha vao mitantara izy dia ozy ny olona io indray le be olana be, io indray le tsy tapakolana, fa androany Jesosy porofoy amin'ny teninao hoe ho eto aty amiko zay sarotra indrindra aminareo, fa teninao zany mankalesa aty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana, ko dia mandohalika eto anatrehanao zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, talao famindram-po aminao Jesosy amin'ity zoma arivo ty, raha mba mety ianao, raha mba mety ianao Jesosy, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay tsirairay avy, sotra indrindra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, mamindra fo amiko, mamindra fo aminay Jesosy, sotra Jesosy, zay Jesosy tena te hiala ary tena vonina hiala Jesosy amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, fa reto devoly satana kalan'oro maro be reto, reo mandringidringitra anay, reo fanaratsy zay miazona amin'ny fiainanay ho amin'ny fanitrana, ho amin'ny aretina reo Jesosy, hiaraka hitsangana zay araka ny teninao Jesosy hoe manohera ny devoly dia handositra anareo izy, ary tena hiara hika androaka sy hamotika izany amin'ny fiainanay sy amin'ny tenanay mihitsy zay amin'ity androany ty, araka ny teninao hoe tohery ny devoly dia handositra anareo izy, ko amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy manan-kely avy Nazareta no ahafahanay manomodika ny asa devoly satana amin'ny fiainanay, amin'ny tena roay sahy mandroaka miala hoe tena mihitsy miala amin'ny fiainana, miala amin'ny anarany Jesosy, miala anarany Jesosy Kristy anatin'ny foany, anatin'ny kibo, anatin'ny tsinay rehetrarehetrany, devoly satana fisalasalana fiananana levo anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, mbola zahoany mandidy zay rehetra asan'ny devoly, saindaliny satana rehetra, ny hevipetsy satana rehetrarehetra any amin'ny saina eny amin'ny fona rehetra any, ny ozina zay mbola tsy takatra ny saina rehetrarehetra nefa nanjota amin'ny razam-bena, tapatapahana amin'ny anara-maheriny Jesosy zay tsy takatra ny saina rehetrarehetra, tsy hitana tay amin'ny ray aman-dreny nefa loza amin'ny tatao aminay, dia amin'ny anarany Jesosy nandevonana anapatapahana amin'ny afo masiny Jehovah, ny asan'ny devoly rehetra tapatapaka amin'ny anarany Jesosy, tsy anakidy, tsy anapahefana amin'ny taranakay, manomboka eto amin'ny tenana eto, levina amin'ny afo masiny Jehovah, tsy anjaka amin'ny tenanay tsirairay avy, amin'ny anarany Jesosy, didina amin'ny ankonanay, didina amin'izay mahakasika anay rehetrarehetra, fianakaviana rehetrarehetra, tapatapaka ny asan'ny devoly satana rehetra, levonina amin'ny afo masiny Jehovah, may kalan'oro fa simba, zay rehetra fanafiany rehetra, zanatsipikany rehetra, planina ny rehetrarehetra, tsisy ambinina, tsy anakery amin'ny fiainanay, didina rehetra manakana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hiditra ao amin'ny fiainanay, zay efipetsy satana dia roana amin'ny anara-maherin'i Jesosy, tsy anana anjara tsy anapahefana levina amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, fa any Jesosy zay tsy anananao fahefana fa dididina ny asanao, zay rehetra fandaram-potoananao tsisy ambinina, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, nazahoany manohatra fanamafisam-po rehetrarehetra, tsy fanapahan-kevitra amin'ny fanaranan'Andriamanitra, saindaliny satana rehetra, ny efipetsiny rehetrarehetra, fitapitaka rehetrarehetra, tsy ambinina tsy anakery, zay tsy lalan'Andriamanitra amin'ny fiainanay, didina ny lalany devoly rehetra amin'ny anananay, tsisy ambinina tsy anakery, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, nazahoany mandidy sy mandroaka ny asan'ny devoly satana rehetrarehetra,
amin'ny fiainanay, amin'ny fahasalamanay, amin'ny fanoponay an'Andriamanitra, amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra. Dia didina izay rehetra zana-tsipika sy efipetsy Satana. Tsy anakiry, tsy anapahefana aminay. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay dia didina sorohana amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Ny asan'ny Satana rehetrarehetra tsy ananjara, tsy anapahefana aminay. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Petrao amin'ny fonao amin'izay ny tananao. Tompo ova ny fokomba omoranary. Ataovy amin'ny fonao rehetra misy tony any zazakely. Tony any zazakely tsotra sady marina. Tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka ao. Tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka. Sotra indrindra Jesosy dia manjakao anatin'ny fonay tsiraray avy ianao. Raha misy mba miantso ny anaranao reo mpanomponao reo androany alina Jesosy, ka mba midongy aminao araky ny fijorona vavombelona teo hoe miteny Andriamanitra ay, mba ho tonga any anatinay tokoa anie zany fanjakanao zany, ka mba hahafanao mampafantatra ny olonao fahadisoany, mba tsy hanohizany izay mety fahadalana izay efa namatotra azy hatramin'izay. Dia androany alina Jesosy izay rehetra miantso marina ny anaranao dia ny fanahy ny fahamarinana ny aneo azy, ampafantatra azy ny lalana sy ny fibebahana tokony ataony, mba tsy ho isan'izay ho ringana ny vahoakanao fa isan'izay amin-dranao foa, ka ho tanterahanao amin'ny tenao hoe ny anaka mpanompoka izay mividiko tsy mba ho ariko. Sotra indrindra Jesosy farana teto indray ny fotoana maminay ny fotoana amin'ny herin'ny androany indray raha mbola tsy tongeny amin'ny raha hoalanitra ianao dia hifampitony eto izay Jesosy ny angatany dia tehirizo ny herinandronay indray mba eo ampilatananao mandrakariva amandra-pionanay indray ka dia ny angatanay tafianao hery ny marary mba ho sitrana Jesosy, ny manana olana mba hahita vahaolana ary tononona amin'ny anaranao, ny fanasitranana ny olonao tsiraray avy ka zay rehetra tena mitalao aminao anie dia hijoro varombelona hoe nahita ny tompo ka nikasihan'ny feriko sitrana ankehitriny. Sotra indrindra Jesosy dia ho tonga tokoa ny fanjakanao. Rainao zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra, meo any izy anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay sy ny meloka taminay, ary aza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Itsotrano antsika kosa paster ankehitriny. Raisa nitsotrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, satria izaho nraketa amin'ny fitiavano Jesosy tia hamonjy azy anandratra azy any amin'ny avo satria malala ny anarako izy. Raha iantso ahy izy tia hamaly azy hoe ho amin'ny haraory izy ary ho fikisako fahaela velona izy satria malala ny anarako, ary ho amariniko amin'ny teniko fa ho hitanareo tsy fitoviany marina manompoka androany. Teny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, satria ny zanany sy ny asan'ny tanany aoka ho adidiny any ny tompo. Tiako miaraka aminao Jesosy, naiza itondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy, iaraka aminao ahory Jesosy tompoko, tsy mananoloka fa ianao no fiainako, anaradiana zay no faniriako, ifikitra aminao
tiako miaraka aminao Jeso, naiza hitondranao ahy, tiako miaraka aminao Jeso, fayanano miantso ahy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Halleluia. Masina Jehova tompony maro, eko voninahitra rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy. Amen. Mahereza daholo tompoko tehaka bafan'i Jesosy sika. Amin'ny herin'ny androany amin'ny roa any dia le polycopy efa natao any ho an'izay iny amin'ny raha lasa fidina tsangankely dia manatona azy ianareo amin'ilay mbola tsy nahazo an'ilay polycopy zany. Numéro téléphone pasteur tonony any fa mbola misy mieno numéro azahoana pasteur zany 034 02 638 25 034 02 638 25. Raha mbola afaka mandrobaka fanjakan'ny lanitra misy fiderana ao ambony ao zay mbola saina moa zany saintsika rehetra zay mbola afaka. Dia makasitraka indrindra ny tany amin'ny Facebook rehetra tany amin'ny onjapeo tamin'ity androany ity. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitiantsika tsiraray avy dia mba samy andray ny fanjakan'Andriamanitra itsika ka ho tonga olombanina eo anatrehan'ny tompo. Dia voninahitra ao amin'izany ho an'Andriamanitra irery any veloma daholo tahin' Jesosy tompoko tahin' Jesosy manaraka indray.